manokana dia tonony raha sitraka ny fiadanan'ny tompo amin'ny olona eo akaikinao androany aza vela mihitsy izy raha tsy tena mandre hoe tena ny fiadanan'ny tompo aminao misy anjara ho anao androany zay efa voahomanao amin'i Jesosy dia andao raisitsika le izy. Alleluia. Salamo fa 7:70 no vakitsika manomboka ny andininy fasivy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Salamo fa 7:70 andininy fasivy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Salamo fa 7:70 nandininy fasivy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ianao Jehovah no avo indrindra ambonin'ny tany rehetra, efa avo ambonin'ny Andriamanitra rehetra ianao. Ianareo izay tian'i Jehovah mankalany ratsy, miaro ny fanahin'ny olo-masina, miaro fanahin'ny olo-masina izy ary mamonjy azy amin'ny tanany ratsy fanahy. Ny fahazavana no voafafy ho an'ny marina ary ny fifaliana ho an'ny mahitsy fo. Mifalia amin'ny Jehovah ry olo-marina ary midera ny anarany masina. Amen. Jesosy eo androany zahay dia misafidy indray ny faly no ny amahy ianao Andriamanitra. Misafidy izay Andriamanitra ny anaiky ianao, ny todika any aminao, ny ampanaiky ny fonay sy ny mombanay anao Andriamanitra. Dia mitenena indray androany Andriamanitra, raiso ny toeranao, raiso ny fahefanao, fahefam-panapahana eo amin'ny tsara ry avy. Fa ty andro ty Andriamanitra dia andro hitondra fifaliana ho anao ny amin'ny fankatoavanay Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny sahady izay efa vonona, misaotra ny amin'ny vavolombelona, misaotra ny amin'ny fampatsahivana, misaotra ny amin'ny fampianarana anay Andriamanitra ahafahanay mandeha arak'izay ao am-ponao lalina indrindra. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina mandrakizay. Amen. Alleluia. Ndretindray Jesosy mbola mitondra mifonay eto anatrehanao, miankoka, mitera, mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao fa tsara loatra ianao Jesosy. Izany no tsy tsara anay androany, hira ny fahatsaranao, mankalaza ny anaranao Jesosy, fa ianao no mendrika, ianao no tsara indrindra ao fiainanay. Anambary izay fa tena tsara loatra ianao, satria natoko foana ianao Jesosy teo amin'ny fiainanay hatramin'izay Jesosy. Ary misy Jesosy fa mbola eo foana anao mandrakizay mankasitraka dada malala. Alleluia. Alleluia. Tikanao Tompo, tsy mba mafoya ny famindramponao, ny tananao mihazona ny fiainako, ny maraina vao mifoao mandrapatoriko Jesosy io, hoirako ny hatsaranao. Ndao lazatsika hoe tikanao Tompo, tikanao Tompo, misaotra Jesosy. Tsy mba mafoya ny famindramponao, ny tananao mihazona ny fiainako, ny maraina vao mifoao mandrapatoriko Jesosy io, hoirako ny hatsaranao. Ambara hoe natoko foana ianao teo amin'ny fiainanay Jesosy. Natoky ianao teo amin'ny fiainako, nasino ahy fa tsara loatra ianao, isakiny miainao Jesosy io, hoirako ny hatsaranao. Tiako ny feonao Tompo. Alleluia. Tiako ny feonao, mitondra
Sotra Jesosy natoko foana ianao nandritra ny fiainanay isan'andro isan'andro isan'ora isan'minitra Jesosy teo fiainanao ianao reriana ianao ilay mandrakizay ianao ny tena azo antoka Jesosy halleloia misy namana maritra tsy miovy izy fa tena ty tsy mandao izy nasarotra ny anarany de Jesosy Kristy lazao hoe misy namana maritra misy namana maritra tsy miovy izy tsy miovy fa tena ty fa tena ty tsy mandao izy nasarotra ny anarany de Jesosy Kristy ny anarany de Jesosy Jehovah tompo maro eniko ny voninahitra ao ny tany rehetra oka ny lela rehetra iaiky ny fahalebiazanao zavaboary rehetra Jesosy oka iakohako eo anatrehanao fenao no mpanjaka mpanjaka ianao no masina indrindra ianao no mendrika indrindra rehetra izay Jesosy tondra ny aminay rehetra rehetra eto ampoditra ny tombotra ao Jesosy miakohako aminao zay fa tsara ianao halleluia halleluia misaotra Jesosy
miankoky tatomotrano Jesosy tsara masina mandoalika itoanatreyanao fa fantatro fanawa indrasandratro ni feoko ufidera zao ianao tompo tsara indrindra
mitira mandrakizay anao ny tera ry mpanjakanay mitoera amin'ny fanahina miondrikeo antongotrondray zay anao ny tera siaja mandraky zay anao ny tera ry mpanjakanay mitoera amin'ny fanahina miondrikeo antongotrondray zay anao ny tera siaja mandraky zay anao ny tera ry mpanjakanay mitoera amin'ny fanahina miondrikeo antongotrondray zay anao ny tera siaja mandraky zay anao ny tera ry mitoera amin'ny fanahina Jesus miondrikeo antongotrondray zay anao ny tera siaja mandraky zay anao ny tera ry mpanjakanay mitoera amin'ny fanahina miondrikeo antongotrondray zay anao ny tera siaja mandraky zay anao ny tera siaja mandraky zay deo anao ny tera siaja mandraky zay halleluja oh Jesosy fany masino tianay ianao maminay ny miaraka aminao mamy loatra ny fanatrehanao tompo androany zay te ilaza hoe tianay ianao ianao le malalanay akofeno anao zay androany mangitahita ny fahafenoanao zay fany masino midira-tsehatra ao anaty fonay eo fiainanay eto amin'ity fotoana ty androany Jesosy kofeno anao zao fotoana zay fany masino alleluia alleluia fanay masino tena tiako ianao izao lay malalanao manao zay sitraponao fanay masino tena tiako ianao izao lay malalanao manao zay sitraponao fanay masino vangio indray ao avy mameno ay ilay ny fanatrehanao fanay masino tikanao nay masino tena tikanao tena tiako ianao izao le malalanao
zay sitraka Time
eo am-pitsanganana ndao alohantsika hivavaka, ndao tsika hiteny amin'i Jesosy hoe Jesosy a misaotra noho ny amin'izay rehetra nataonao a, araka le hira teo ndao hanatitra fisaorana ho an'i Jesosy tsika, fa santony an'izany fotsiny reto olona milahatra ato aorianako reto a, fa sandrato ny tananao dia omeo an'i Jesosy ny fisaoranao. Jesosy raha amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto izay mankasitraka anao, misaotra Jesosy ndreto izay misaotra ny amin'izay rehetra nataonao. Jesosy aoka ianao hisandratra amin'ny alalan'ny témoignage, aoka ianao rery no hita fa izay ho takona, raiso anao ny dera laza ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andao tiaka mafon'i Jesosy dia mahazo toerana tompoko. Voninahitra dia ho an'i Jesosy rery ihany tompoko. Nisy zavatra ohatran'izao zany nitranga taminay tamin'ny mois de décembre teo zany a, dia tonga ny facture jironay dia ny zava-doza be dia fois 2 le tokony nalohanay isam-bolana zany no tamin'le facture. Dia teo zany dia ohatran'ny panika daholo zany zay mivady ahoana ity fa nisinina fa ngatsika fandaniana ina nefa zavatra tatotrano tsisy niova. Dia dia zao hoe alao angataka amin'i Jesosy a, dia ny dalidalan'i Jesosy ny tokony atao fa zao alao andeha ho any amin'ny jirama dia nitany fanazavana hoe ahoana ity facture ity, satria tena tsy napozina izy tsisy ninina niova, tsy hoe nanao an'izao nanao zao. Raha ho fandaniana ohatra tokony hoe après ny décembre, fa volana décembre mbola tsy vita akory zany ny fety sy ny fankalazana ny krismasy ny fandraisana ny tombo vao, dia lasa nakany jirama. Dia rena moa Jesosy fa tonga tao dia lahatra be, tena lahatra be tsisy ohatr'izany. Dia Jesosy ahoana ity, dia kanjo nisy olona niditra tapaka kay, ny olona niditra tapaka iny a lehibe ny jirama eo akadindramamy zany teneniko anareo zany, satria ohatra niova ndray koa manko ny jirama nefa lasa eo kadindramamy indray zao ny faraisana fahadimy rehetra, filaharana zany filaharana. Dia ny olona nilahatra be tsa Jesosy ino nataoko, dia lasa nanaraka ny leranga eniko hoe tale iny, dia tonga dia nitsofoka tao. Zafady indrindra tompoko afaka mandray anavy ianao andray matao tale, midirana madama ina ny anao zany tompoko fa zao mba hitaraina aminao fa loatra be mihitsy ny facture ny jery fois 2 ity. Dia jerevana zao loza izy a, na izany zany rehefa mijery an'ity ikeko fa misy ihany ny normalio izy a 1% ny jirama, fa alao ny fa mbola hodiny any ty anao étude kely izy fa raisina numéro téléphone anao izy dia alefany aminareo facture. Misaotra Jesosy fa dia nandraisoma tsara izy, dia lasa zany no dia teo zany mpandeha tretra ihany zany teo, dia avy nentina ambavaka ny rehetrarehetra. Inona ny zavatra nitranga malo izy nareo? Maly ianao le nity zany tena mbola faly be tamin'iny, dia tsy hitako izay azo lazaina hoe tena mbola voavy eny amin'ny jirama mihitsy a. Tonga dia nienina tena tsasary be indray raha tokony naloha. Dia teraina Jesosy, teraina Jesosy, zay ny fomba fiasan'i Jesosy. Voninahitra dia ho anazy rery ihany tompoko fa tsara izy. Ndao tsika hitehaka mafy an'i Jesosy ao anaty tonjobily tonjobily. Amen. Alléluia. Tena tonjobily tokoa ty taona ity a, tena voninahitra ho an'i Jesosy fa mamatsy atsika foana izy a amin'ny fotoana rehetra. Rehefa mangataka amintsika miresaka aminy a, dia mamaly atsika izy, mety eo ny eo a fa amin'ny fotoanany. Manaraka izany a, ny fiarovany sy ny tanany a momba atsika foana, dia miaro atsika foana satria fantany hoe zanantsika. Nisy accident nitranga teny an-dalana, raha ny tena logika iny a dia aty aminay le camion no fantatra, fa tsy haiko fa tampotampoka eo dia le fiara tao aoriana no nisongona anay. Dia le fiara tao aoriana zany a no ohatran'ny hoe nanao balise na mpiala an'le camion a, moa le fiarako moa malheureusement ho anazy hoe izy no accidenté sy ny tsy mbadika tany ambany tany. Fa zay tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy a, tena hoe hitany maso en 3 secondes 2 secondes zany zavatra zany. Dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy. Moa le olona nentina koa moa zany nangetahitany Jesosy hoe ahozy izy mba, satria le olona mahafantatra anah hoe mpanompon'Andriamanitra, dia niteny izy hoe vazaha, dia niteny izy hoe ireo zanako ireo ozy izy mba hampifantaro an'i Jesosy fa tena tsy mahafantatra mihitsy ozy izy, nefa ozy izy za mino an'i Jesosy. Vao avy niteny an'izay izy dia nisy an'izay zavatra nitranga izay. Voninahitra ho an'i Jesosy moa zany fa nampifantarina an'ilay zaza, dia ny anankiray moa zany manaiky fa ny anankiray mbola nijanona amin'ny mahasiantifika azy hono izy a, fa mino afa mikasika azy Jesosy. Dia tena tonga vita daholo ny asa. Ianao zany efa falifaly hoe vita ny asa ody.
ny alina iny zany ohatrany hoe misy manaloka manofo ratsy de gaga aloha zany efa inako ty ataka tampoka nefa mandritra ny voyage zany tsy de nisy an'izany loatra ny maraina am'izay ana letsika tomobile tonga de tsy nietsika tsony izy nietsika kely izy tonga de zatra mipoka de zay ny nataony any a Tuléar any amin'ny tena hoe à 50 km miala any Tuléar zany eo a zany tonga de mipanika kely aloha zany de sotran' Jesosy moa zany hoe tonga de natsiaro anazy de avy eo am'izay de naetsika an'le tomobile de miraikitra de za zany eritreritra hoe frein mety za tsy nieritreritra mihitsy any amin'ny resaka pont le izy de rehefa naetsika teo de nandeha ihany fa misy zavatra mikorotana be de voninahitra ho an'i Jesosy moa zany fa tonga tao Tuléar Somatsara ihany a le vahiny nentina koa tsy nakaraha hoe fahasarotana zany de rehefa tonga tao Tuléar de vahana de tonga de misy zavatra potika zany tao anatin'le pont de ny arivan'iny ihany de efa nitady pièce de misy ohatrany hoe misy aty e le volo hoe olona zany hitanao hoe maika volo e de hoe misy aty de tonga eo nefa tsy izy le izy indroa intelo ohatr'izay ianao zany efa falifaly ay tonga de misy de anao midera an'Andriamanitra satria hoe tonga de mahita solution avy eo anao kivy indray lasa indray fandroany de ohatr'izay ihany de tonga ny ariva am'izay de mivavaka de miteny tamin'ny mpanompon'Andriamanitra aloha tena mba hoeto mbavaka fa tena ohatr'izao de mitsara fotsiny de mitsara ny alin'iny natory tsara maraina ny andro amin'ny fito sasany maneno ny telefony hoe tongava aty fa ty le pièce tena voninahitra ho an'i Jesosy a fa tonga tany indray a de tena hoe apetaka le pièce de napetaka de vao nietsika kely ingamba tsy haiko 20 cm 40 cm de tsy nietsika indray zavatra hafa indray nitapaka le demi-arbre de hoe bon teo zany de fanamasina moa manome hevitra eo de tsy nisy nanenoneny tsony le izy de zany tonga ko Antananarivo ty miaraka amin'ny finoana zany e de lasa de nandeha de voninahitra ho an'i Jesosy teny an-dalana tena hoe zotra Somatsara ny dy telefônina eny an-dalana manontany an'le vidin'le entana tonga de hoe ny atsasaky ny karama nesana zany ny vidin'le entana tena lafo be tonga de mandeha ny amin'ny 6 millions 5 vidina demi-arbre kely hazo kely tena hoe tige kely anankiray fa tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy a nomaly de niantso olona anankiray a de tonga de nahita fity tamin'le vidiny nahita fity atsasany a le pièce tonga de azo a napetaka tonga de nety voninahitra ho an'i Jesosy a de eo ampanaovana le izy efa misy olona mitady avy telo eny fa rehefa anjaranao a meny Jesosy anao a de tsisy maky zany tsisy alleluia voninahitra ho an'i Jesosy rery any dao tiaka mafan Jesosy sika tsy hainy tsy ame voninahitra ny tompo hisotra anazy mifanontronany sy ny fiarovany congé annuel ny any ampiasako zany de mikarakara fividianana entana fa loko sy ny zavatra ohatr' zany tany amin'ny natoeram-piasana anankiray de rehefa nandeha le izy de nisy composition tsy maintsy natao a tam'roany tonga tao am'le toeram-piasana amin'ny efatra mbola tsy vita le composition ana loko de kay za ty a variana tao anatin'izay zavatra zay zany efa manao personnel ana transport scolaire amin'ny efatra sasany no alaina le mpianatra za amin'ny efatra mbola am'le toeram-piasana teo vao tonga saina nampatsy fanamasina inao nge mila maka olona ny toerana ny Tanjombato za le toerana le akizy alaina ny mandro seza tsy lavitra tsy akaiky am'le embouteillage ohatr' zany de rehefa teo de nikropaka fa vavaka ihany aloha fa sady mivavaka nikropaka de tany anatin'le kesy a sy ny fandovana mbola mandovola mbola mamoaka letrana mbola verifiena tonga ny amin'ny efatra sasany efa niantso ihany aloha za tamin'ny tany any hoe tena taraiky kely efa nisy nataraiky ana taty ampiasana momba ny asa de rehefa niaraka tamin'le zoda koa izy nitondra tomobile de tsy afaka mandeha tomobile zany fa tsy maintsy andeha taxi moto de izy mantsy azy hoe atsoa etsy amin'ny pont fa za tsy maintsy maka taxi moto maka fa tsy tratraka tsony de nikropaka rehefa tena nikropaka napiditra letana tao anaty malina zany a de niodina kely za miverina izy na nakapoka an'le malina tonga de nikapoka tato amin'ny lohako tato de vaky ny lohako de tonga de nandeha de tonga de nianjera moa za zany nikarapoka tonga de nianjera tamin'ny tany kropaka daholo ny rehetrarehetra de nalaina fotsiny le siphon tao anaty tobile de nitakonana tato amin'ny lohako tato de tsisy ninona azonao atao zany fa mivavaka hoe tena misaotra Jesosy fa misy zavatra tianao atao ambadika zao zavatra zao tsy maintsy mandeha taxi moto tsy afaka makany amin'ny dokotera fa tsy maintsy vonjena le anina sinao
sanctionné anao am'le akizy taraikeo le akizy tonga tany amin'le toeram-piasana mbola nandeha rano nandeha eny ambony moto zany a tazominao fotsiny dia tonga tao anaty tômôbila mbola mandeha raha zany ny loako dia lasa tonga dia nanatitra n'le akizy tonga tao an-trano misaoran'i Jesosy fa ny alina nikoropoka taolony olona rehetrarehetra tsy natory hoe ninana ity inflammatoire avy anao andana maka ny amin'ny dokotera zao satria tena tataka mihitsy dia tapaka le micro dia saorako an' Jesosy fa sady tsy ninana ity inflammatoire tsy nisy douleur mihitsy ny alina tena hoe fomo maraina tena hoe Jesosy ny tao ambadika izany manaraka izany tsy hainy tsy hame voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fanotronany tamin'ny asako satria tena hoe nampatsivon'ny tompo anaty eo ny taona ray manontolo zany nangataka tamin'i Jesosy ianao ny asa fanompona ome fotoana mba ahafahako manompo a Jesosy fa satria ahoana ny olona hafa tsy zanakao afaka libre manao ny asany zavatra afaka ohatrany fa tsy cloué ao anatina toeram-piasany anankiray na hoe andevoziny eo amin'ny toerana io dia tena isaorako an' Jesosy fa nandritra ny taona janvier mandrabaka ny desambra tsy narary mihitsy ireo mpiasa ireo ninninona zavatra mipetraka tao anatiny fa zany teny tena hoe ny zavatra any afaka nanao ny asan'Andriamanitra tsara ary tena hoe katen'Andriamanitra nameny ny zavatra rehetrarehetra hoe rehefa teninao mangetaeta ny asan'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra dia izy mandamina ny zavatra rehetrarehetra farany saotran' Jesosy satria vao nanomboka ny taona toeram-piasako moa tsy misy manana problème za sy ny tompotrano zany dia tsy isy rano nandritra an'izay 2004 mandrapa tonga nitsika androany zao tsisy rano fa mantsaka tsy moramora l izy dia tena tamin'ny vao nanomboka ny janvier teo dia nampahita fity teo akaiky teo ny tompo tena hoe eo anilako eo mihitsy dia ny zavatra nitranga dia zao nitresaka tamin'le olona teo any telefoniko fa le resaka momba resaka tsika asianao tamin'le zavatra iny dia ohatrany somariny ohatra aloha le olona dia ok raisiko ara numéro fa ndeha hiasa izy dia rehefa natsoko le olona rehefa avy eo dia napetrany tao an-trano mantrozy izy dia miresaka tsika dia nandeha teo le resaka dia izy tsy zanga izy zany zavatra resanao zany fa olo-kafe fa zara ozy izy gaga hoe inona ary zany zavatra resan'ity olo ty ana zany fa tamin'ny oviana no niresaka tamin'ny andro oviana dia heureusement rehefa tena tao anatin'le zavatra zany tena zavatra tiany tompo tao anatin'le izy fa za ozy izy zao fa ela koa ny eritrrehetra hoe tena mampalahelo ary reto olo reto fa andeha mba ho ampiana zay zany ny tany an-tsainy tany dia tena hoe rehefa tonga ny fotoana rehefa tenidrehetresaka teo dia tonga nampanolo tena le olona satria nanana problème natokantrano izy zany aloha hoe tena isy olana tena hoe ny anton'izao zavatra ao tsy le rano fa Jesosy tianao satria Jesosy mangetaetanao za koa be da be ny olana anatina tokantrano za koa nandalo problème nandalo ny zavatra rehetrarehetra fa zao Jesosy rery ano ny ilainao tsisy afa-tsy Jesosy so n'Andriamanitra satria nanolo tena le olona dia le zavatra rehetrarehetra nataon'Andriamanitra zany niara-ny asa za mieritreritra ty le olona le endrika fotsiny zany tsy za ino izy izy mety le raha vaviko na mety le mpanofa anankiray niaraka nipetraka tato amiko tato niresaka taminao fa tsika isanao ohatra mbola tsy niresaka nininona mihitsy fa dia misaorana an' Jesosy sady nahazo fitahiana eo akaikeo ny rano dia zay ataonao izy fa zay ilainao ny amin'ny rano zay ditavinao dia ok ameo fotsiny fotoana dia isaorako Jesosy satria tena tôjômbile izy manotry n'Andriamanitra aloha tiaka ho an' Jesosy ihany nampatsahivy ny fanamasina anala izy andro maraina dia tena teneny mihitsy hoe mijoro satria nisy fotoana zany ty tanako ty naratra ny voadidiny fitaratra dia anankiroa mihitsy le didy mbola io le cicatrice dia lasa nisy takaitra zany ty tanako avanany ty après an'izay fa marary foana le ozatra tsy haiko misy toana le izy atao massage ohatra izany fa tsy afaka mihitsiny dia tsy afaka mibata zavatra mavesatra mihitsiny dia nisy fotoana nefany nandritra fotoana naharitraritra mihitsy izay tsy isy mpanampy dia avy miasa zany dia mbola manao raharaha be ao an-trano rehefa tsy miasa dia manao raharaha be ao an-trano dia tena nelanelany tena rehefa le mamonjy sekoly andavanandro latsinaisy talata reny dia le ametrahako tananao foana le izy zany dia ho zao Jesosy hoe mino fa hositranonao dia nandeha teny le izy dia adinidiniko
dia gagabe aho fa atao anatin'izany za hoe manao raha be sy ohatr' izany a tsy maninona tsoa mihitsy ilay izy fa sitrana tanteraka saotran'i Jesosy. Dao hoe tiaka ho an'i Jesosy tsika dia asaiko anao hitsangana. Dao tsika hisotran'i Jesosy fa tsara loatra izy a, tena tsara loatra izy, velona izy a, tompanafahany ty tonjobily ty a, dia tsika indraindray mieritreritra hoe tsika foana le ho afaka fa ao anatiny tsika aloha ho afaka e a tsika tena ho afahantsika amin'ity taona ity fa ny tena ho ampon'Andriamanitra le hafa any ivelany koa mba ho afahana any amin'izio amin'ny fahotana mba ho tonga atao anatin'ny valan'ny tompo. Asandrato ny tananao dia ndao tsika hisotra an'Andriamanitra ny amin'ny fierovany a sy ny amin'ny fanasitranany. Tena miaro izy ary tena manasitrana izy. Misy restauration mety facture diso fa restauren'Andriamanitra amin'izay tokony ho alohanao ihany ary possible koa raha tsy handoha mihitsy ianao a rehefa Andriamanitra miteny hoe zay le tokony ho anao. Isaoran'Andriamanitra ny amin'ny famatsiana rabola, isaoran'Andriamanitra tamin'ny fierovany tamin'ny accident, isaoran'Andriamanitra tamin'ny fampahitana fity maro samihafa, isaora izy ny amin'ny fanasitranana izay tsy mikasaina akory izay tsy tsaroana akory fa ao anatin'ity tonjobily ity a dia hisitraka zavatra maro lokontsika ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay. Misaotra Jesosy a ny amin'ity tonjobily ity, misaotra ny amin'ireo fahatsaranao, misaotra ny amin'ireo zavatra nataonao teto amin'ny fiainam-panompona. Misaotra Jesosy a fa tonga eto izay afaka manatitra fisaorana ho anao, mbola sokafanao ny vavanay, mbola averinao ny sainay, afaka mieritreritra ireo soa nataonao teto amin'ny fiainanay. Ka indreto izay ray amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho ary voatanisa eto nataonao teo amin'ny fiainam-piankonanay tsirairay avy fa omenay teny ianao Jesosy a. Misaotra mankasitraka ny amin'ity taona tsara ity, misaotra fa eto amin'ny fiainanay ianao, misaotra fa tonjobily ho anay ty taona ity, tompanafahana ho anay ty taona ity, taona famerenana amin'ny laoniny ty taona ity. Misaotra Jesosy a fa mendrika ny dera sy ny laza ianao a ary ianao rery ny mendrika an'izany. Misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Andao tsika hitehaka mafy an'i Jesosy adraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Ndao tsika mbola hisotra an'Andriamanitra, mbola hivavaka tsika satria raha tsy izy a dia tsy ohatr'izao tsika. Misaotra Jesosy fa isan'ny tarihan'ny fanahinao zay a tonga eto amin'izao toerana izao. Misaotra fa akasitrahanao zay, eny fa na dia tsy mendrika ary zay dia namindranao fo. Misaotra betsaka ny amin'ny fitiavanao a, misaotra betsaka fa isan'ny tafiditra ao anatin'izao tonjobily izao zahay. Misaotra fa ao anatin'ny teny fikasana zay nomaninao anay a dia eto izay Jesosy handray an'izany. Misaotra fa ao anatin'ny tao-pakasitrahana zay, misaotra fa ao anatin'ny tao-pahasoavana, tao-pamoahana anay ihany koa Jesosy a. Misaotra satria visionao Andriamanitra ho anay zany a sady ho anao ihany koa. Misaotra fa ampianao zay mba hijoro tsara sy handeha amin'ny sitraponao. Tena makasitraka Jesosy fa ianao ny lalana afantaranay sy tarafanay a zay zavatra tokony ataonay. Misaotra betsaka Jesosy fa isa mbola nomenao ainy zay fofinaina tena hoe afaka nitsangana dia tonga dia matsiaro anao, velonaina so matsara zay mbola afaka hiteranao. Misaotra Jesosy a tena mbola menao hery sy tanjaka afaka tonga sy manatrika an'izao fotoam-panomponanao zao. Misaotra fa tena mbola afaka nomenao anjara ihany koa ny amin'ny teninao, makasitraka ny amin'izany fitiavanao zany a. Misaotra Jesosy ny amin'ny fifidiananao anay a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tiavan'i Nazareta. Amen. Afaka mahazo toerana antsika tompo. Ndao nge mbola raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 62 manomboka eo amin'ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy fahenina kory ary amin'ny anaran'i Jesosy a. Ny firenena ahitany fahamarinanao ary ny mpanjaka rehetra ahitany voninahitra ao dia omena anaram-baovao ianao zay ho tonono ny vavan'i Jehova ka dia ho tonga satro-boninahitra eo an-tanana ianao sy satro-kandriana eo am-pelatanan'Andriamanitra ao. Ianao tsy atao hitsony hoe nafoy ary ny taninao tsy atao hitsony hoe lao fa ianao no atao hoe lay sitrako ary ny taninao atao hoe vady ampakarina fa sitraky Jehova ianao ary ny taninao ampanambadiana fa tahaka ny zatovo mampakatra virijiny ho vadiny no ampakarany mponina aminao anao ary tahaka ny fifalian'ny mpampakatra amin'ny ampakarany fifalian'Andriamanitra ao aminao. Efa nanendrim-piambina hoeny amboniny mandanao aho Jerosalemo koa mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo manginy reny. Eny ianareo zay mampatsiaro an'i Jehova aza mitsahatra. Amen.
tena hoe marina amin'ny tenin'Andriamanitra. Mampianatra antsika izy tamin'ny taona 2023 hoe mila mamboatra toetritsika mba hisian'ny fanotronana eo amin'ny fiainantsika. Tena hoe fanotronan'Andriamanitra tsy araky ny eritreretintsika fa zay tiany atao no ataony, ary miaro antsika eo an-tanany izy, ary mametraka eo amintsika ihany koa ilay satroboninahitra sy ilay satrokandriana izay eo am-pelantanany ho antsika. Tsy noho ianao fa tena hoe noho ny fitiavany fotsiny. Tsy nafoy intsony tsika satria fantatr'Andriamanitra. Tsy olona no natsiaro antsika fa Andriamanitra, ary indrindra ny tanitsika dia tany tian'Andriamanitra. Madagasikara ho an'ny Kristy tena hoe ao am-pony tsiraray avy zany. Tsy lao zany ny taninao satria misy anao eo, ary misy anao ilay sitrak'Andriamanitra eo, ary indrindraindrindra mbola isan'ireo vady apakarin'Andriamanitra ihany koa tsika. Sitraky Jehovah tsika, ary indrindraindrindra tena hoe fofony ho vadiny tsika. Tena hoe nomeny indray tsika ny taona 2024 ho taona ankasitrahany. Nomeny tsika tena hoe taona anankiray anehoany fotsiny fa avokany tsika, anehoany fotsiny fa hovonjeny tsika, ary tena hoe n'olonay toetra izay efa nampomaniny atsika dia mahita ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Andriamanitra dia fanahy, ary tadiavina amin'ny fanahy sy fahamarinana izy. Fanahy nefany dia Kristy, fahamarinana dia Jesosy ihany koa. Raha tsy manana an' Jesosy tsika zany dia tena hoe tsy afaky ny ahitan'Andriamanitra. Ao amin'ny Galatiens 5:17 ny nofo manohatra ny fanahy, ary ny fanahy manohatra ny nofo. Mifanohatra ireo fa tsy maintsy manao safidy tsika dia maka décision tsika. Ary tena hoe nataon'Andriamanitra koa zany mba hahatonga atsika tsy hanao izay tiantsika, fa mila tarihin'ny fanahy tsika dia afaka manivaka. Rehefa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia fiara amintsika Andriamanitra. Tsy mandeha araka ny sitrapontsika dia malahelo izy, kanefa n'izy le manavao isan'andro amin'ny famindrapono antsika. Fa tsika tsy mpanararoatra, fa tena hoe mpanaraka ny Kristy. Dia mila tsika miova mba hatonga atsika anivaka, hatonga atsika handray an'ilay fahasoavana izay avotsitr'Andriamanitra sy ilay fanafahana no manin'Andriamanitra ho atsika. Ao anatin'izao tontolo izao dia Andriamanitra mampanivaka atsika. Mety hoe tafavoaka tsika dia ny fahavalo mety manaraka eny ihany, fa anehoan'Andriamanitra n'ilay voninahiny eo amin'ilay ranomasina mena iny hoe alevinao ny fahavalo. Mety avy eo indray tsika mandeha fa amen'Andriamanitra androraoana sy andriafo ihany koa mba hatonga ny fiainantsika ho alaise. Avoakan'Andriamanitra tsika dia ampiarahany amin'izay ihany koa ny fombany rehetrarehetra sy ny fahatsapana fiadanana miaraka aminy. Ny fahavalo dia natao hijery fotsiny atsika, ary mety hanaraka ihany koa izy, mety hiady aminao izy, fa tsy afaka ny arisanao tsony izy satria ny Andriamanitra ao nefa momba anao. Efa tsy nafony tsony ianao fa efa zanany, ary efa sitrany ianao satria ianao tia azy koa. Anio tsika tena hoe afaka maneho hita maso, afaka mandray an' Jesosy ihany koa amin'ny mofo izay tonga nofo, afaka manana ny rany Kristy satria ilay ranom-boaloboka no tonga raha ato anatintsika. Singa ahafantaran'Andriamanitra atsika sy atsarovan'Andriamanitra atsika ihany koa hoe tena manana an' Jesosy tsika. Mila matsiaro tsika dia manatanteraka an'izany sitrapon'Andriamanitra zany, satria ao anatin'ilay fandraisana dia ozy Jesosy hoe izao natao vo fahatsiarovana. Mila tsika zany matsiaro an' Jesosy ny zavatra efa vitany ho atsika ao anatin'ny fandraisana. Mila miomana tsika satria
tsy hoe raisina fotsiny dia telona dia zay fa misy fiainana ao anatin'le izy misy fiainana raisitsika findran Jesosy amintsika misy fanadiovana amin'ny fisainantsika ao anatin'ny rahan Jesosy ary indrindraindrindra fa nomeny atsika atao amintsika Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Emmanuel zay efa tonga ho atsika tamin'ny naterahan Jesosy. Mila manadino ny lasitsika dia tena hoe manadino tsy mahatsiaro tsony dia mila miainga vaovao tsika miaraka amin'i Jesosy. Ary jerenge ao amin'ny Corinthiens 2 Corinthiens 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa raha misy olona ozy izy ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Tsisy zavatra tsy vaovao zany ao amin'i Jesosy, nateraka vaovao ianao ho tonga olom-baovao. Tamin'ny tenina nampiterahany ianao dia avy eo izao indray atsika ampinanana ny teniny mba hatonga atsika hanana fiainana ho ateraka vaovao foana. Ao amin'ny Exode 7:17 tena hoe nampifantarany Jehova mihitsy hoe izao no afantaranao aho fa izao ny Jehova, indrozy izy ny tehako ity an-tanako dia ho kapoko ny rano ao anelo izy dia tonga rà izy. Tena hoe aseho an'Andriamanitra fa hatramina testamenta taloha ary dia efa afaka ny nanova rano tonga rà izy zay tonga ao anatintsika amin'ny alalan'ny fandraisana, afaka ny nomeny fahefantsika mba afaka ny hanovany zavatra impossible ho tonga possible. Ao amin'ny 1 John 5:4 amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao ary ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Men'Andriamanitra tenintsika mba hinoantsika nefa ny teny dia Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra fanahintsika mba hifankahita amin'ny fanahany ahafahantsika mahita azy Andriamanitra ihany koa. Nomeny mofontsika mba ho tonga nofo, ho tonga fiainana ao anatintsika. Nomeny rano mbolobokitsika mba ho tonga rà zay singa mantarany atsika. Tsisy zavatra tokony atonga atsika hoe atahotra miatrika tsika satria tsy maintsy miatrika tsika afantaran'Andriamanitra sy ahitan'Andriamanitra hoe aiza ho aiza ny misy atsika. Fa fantaro fa Jesosy dia ao anatintsika miaraka amintsika eny izy, ny fanahany efa nomeny atsika. Ao amin'ny 1:5 amin'ilay jauna teo ihany hoe iza moa no maharesy izao tontolo izao ozy izy afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Izy ilay avy tamin'ny rano sy ny rà dia Jesosy Kristy, tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy rà, ary ny fanahy manambara satria ny fanahy ny fahamarinana. Ozy izy Jesosy hoe zany lalana sy fahamarinana ary fiainana, manana fanahy ihany koa tsika izany. Tena hoe efa complet ny zavatra men'Andriamanitra atsika ary fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra atsika. Ao amintsika izany fiainana izany ary tena hoe tsy misy makany amin'ray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Hifankahitana aminao ary miankina aminao zay satria tsy manana afo zay afaka ny havitanay afa-tsy ianao rery ihany Jesosy. Tena hoe menao teny zay mba tonga anay ho finoana ao anatinay zany, tondra fiainana ao anatinay zany ary indrindraindrindra mbola teneninao fa ankasitrahanao zay. Tena hoe afaka misitraka n'izany famohan'Andriamanitra zany tsika amin'izao taonjopily izao dia tena feno fanahy tokoa tsika ary feno ny fepetra zay tokony ahafahantsika mahay miaraka amin'Andriamanitra. Tena miankina amintsika sisa le pratika zay ataontsika sisa saotra Jesosy fa raha tsy mandalo fahasarotana ihany koa zay tsy afaka ny anaprofo fa misy fianarana zay nomenao anay ahafahanay miatrika an'izany. Saotra Jesosy fa mifanahinao dia manome anay foana ny hevitra sy ny fanambarana zay avy aminao ahafahanay miatrika an'izany fahasarotana izany. Saotra Jesosy fa eo ianao tananao tsy mahafoy anay izany
ary tsy fo ny tananao fa mahavonjy anay Jesosy. Misaotra ny amin'ny fiarovanao, misaotra ny amin'ny famatsianao satria zao rehetra zao dia anao ihany koa. Misaotra fa menao fitiavana izay dia ampianarinao izay mba haity ny hafa ihany koa, ahafahanay mizara n'izany fitiavanao zany. Satria misy ny mangetaheta Jesosy, misy ny tsy malala Jesosy, misy ny tena mini ihany koa tsy malala, fa tsy manameloka an'ireny ianao, fa tianao daholo ny olona rehetra Jesosy. Misaotra fa afaka nikasika an'ireny ianao amin'ny fotoananao, makasitraka ny amin'izao fotoana izao Jesosy, afaka miona sy manompo anao izay amin'izao fanompopo vavahana izao. Amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Dao tsika tehaka mafy resantsika mpanompon'Andriamanitra to. Taovy mafy tsara mora faly. Aoka zay rehetra voalaza fa tsy nafoin'Andriamanitra fa ho tsarony amin'ity taontia hitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra an'ity fotoana maraina iombonantsika latabatra amin'ny tompo ty. Araboana akaikinao tonga soa tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao hoe azadiny fa miasa foan'Andriamanitra hoe hiteny ndray izy androany hoe dia ataovatra izao izy zavatra iovandray hoe amen. Ao vaofao ny tananao dao sitsika fisaorana indray fa ny foazony vao maraina no taria no tonga eto amin'ity toeranyity, naseho ny témoignage any tany lavitra tonga ny vahaolana amin'ny zavatra manahirana averinay amin'ny laoniny, amin'ny zavatra tsy takatry ny sainy ahazony ny fanaintainana fampahoriana, esorony riska rehetra satria ao anatin'ny programa mpiainana miaraka amin'Andriamanitra ianao. Ray amin'anaran'i Jesosy Kristy Tompo ray tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy. Misaotra betsaka eo anivinay ianao, atao anatinay ianao, manomboka ny taona izay dia manara-maso anay miaraka aminay eo akaikinay ianao. Misaotra ny amin'ny fanombohan'ny fotoana, misaotra ny amin'ny fahafanana anao ny fiankofana sy ny fiderana, misaotra ny amin'ny tononkira-panahy tena namelombelona ny tany anatinay ahafahany niombona taminao sy mifandray aminao. Misaotra ny amin'ireo vavolombelona izay maneho fandraisena fa izy ireo dia naresy ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, tena mila mandre témoignage zay tena faly izay tompo hoe ao anatina zavatra tsy takatry ny saina dia asehonao ny tananao, tsy hoe tonga hivorivory eto fotsiny izay fa eto ankeonao miaraka amin'ny herinao, miaraka amin'ny fahaizanao. Mankasitraka anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misaotra betsaka ny amin'ny fotoana maraina, misaotra ny amin'ny latabatra, misaotra ny amin'ny fitondranao, misaotra ny amin'ny fitarianao. Amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy avy namasa sy manan-kera avy Nazareta, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny loha hevitsika androany tena ampitondraina ny lohateny hoe ao amin'ny communion dia tsara fiafara. Dao eraka merina an'izany, ao amin'ny communion dia tsara fiafara. Anisan'ny zavatra entony communion dia ny fiafaran'ny fivahiniananao eto ambony tany, ho tsara fiafara ny fialanao eto ambony tany. Raha izay zavatra sarobidy ao am-pon'Andriamanitra izay ny antohany, ninninona fiafarana ohatrehanao, fiafaran'ny herinandro, fiafaran'ny volana, fiafaran'ny taona, fiafaran'ny taom-pianarana, fiafaran'ny zavatra be dehibe, ho tsara io fa za matahotra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Avao ny tanontsika ilaza amin'Andriamanitra fa tena hifikitra aminy, tena miankina amintsika satria zao fiainana vetivety zao dia tadio fa eo moro mandrakizay tsika manomana fa tsy maintsy miampitany amin'izay nomanin'Andriamanitra, ary zay le fiampitany zay anisan'le tsara fiafara, ka raha zay le hoany amin'ny mandrakizay zay ny tsara fiafara etoan'Andriamanitra, ninninona tsara fiafara ety ambony tany amin'izay rehetra trehanao etoan'Andriamanitra zany anaran'i Jesosy. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy, anomana ny mandrakizay hatrany zay, anomana ny fiafaran'ny zavatra rehetra zay ny anaran'i Jesosy, amen. Nizaniz ambavaona mangetaeta fiainana mandrakizay, naona no yandry tereny fotoana vao ifo
antsoantso hoe ray fahaizana arena diplôma tsy azaonana tombonandro iray naonano iandry fasana manolona voeritreritra mandrakizay fiadanako fantatro favovonjana raha misy lasy zao dia izao mbola iaona izao sy anao hitantsy toy ny masoandro mivaly remanina nanaky maririna mahery fo
matetika zay iry zay moa rehefa ohatrany hoe fitoampampahirezana rehefa misy olona lasana ohatr'izay tsy hoe andehanao matoatao zay iry zay fa misy ifandraisany amin'izay ny teny nomeny tompontsika androany a mila manomana ny farantsika omalytsika miainga androantsika efa manomana ny farany sady tompokoa zany tena enjana vao omaly manomboka dia androany efa manomana ny farany sady satria isika io dia tsy hoe mandendegona fotsiny miaina mitady zay afinaritra atsika sy apety atsika fa misy farany zay ampiomanin'Andriamanitra ary tsy maintsy andalo eo amin'io farany io davokoa ny olona rehetra na zay niomana na zay tsy niomana mino fa nitsarary avy zay tonga eto amin'ity takarivo ity dia isan'ny niomana matsiaro tanaty le vavolombelona be dehibe teo fa tambola tsy nandray an' Jesosy a dia nanana n'ity aretin'ity fièvre annuelle zahanao isa-taona zany a dia voantazo isa-taona dia rehefa mandeha ny taona kiraiky mitady hoe ohatra mbola tsy voy izy zany a dia voandray aloha rehefa nandray an' Jesosy tapotra hatra hoe tsy isy tazotazo isa-taona zany tsy ho an'izay nanaraka fandaharana tamy vao nanombonomboka dia niara voan'ity zay sy pasteur rinite allergique dia rehefa manazava dia faly miaraba tsika menakava ary ny amanamana dia farany te mihitsy mompiainy hoe nga izy dia tsy azo sitranina fa dia mahavariana fa ianao rehefa mivavaka ao ny hafa dia sitrany ny hafa fa ny ianao a anany amanany anany misy fotoana ra ary io izy ny bokony jaune anaty émission a dia miteny mihitsy ny olona nareo tena tsy professionnel mihitsy tsy fatany fa salama ane manao émission io e salama hvkl zany fa voninahitro n'Andriamanitra fa araka leo tendeny taty verito tsy tadidiko oviana fotry ny fa afaka le izy ary sitrana tanteraka tsy teo no eo tamin'ny fotoana nandraisana an' Jesosy zay le ampahirezako anao fa teny an-dalam-panompona teny ary ny fahatelo tsaroako eto a dia ny sensibilité virale grippale voataontsika hoe misy mihevina fotsy eo quelqu'un dia zany tsy maintsy tratra ny grippe ao aorianany iny ary ny fanesorana an'iny tsy vita vetivety fa tonga dia tena valaka ary tsy vita mivalaka fa tena hoe sady tena valaka ny tena valaka nanomboka faraparany taona teo variana fa anisany nangatahako tamin'i Jesosy aizako fa dia isako miaona amin'ny olona mihevina sy anina ve zany dia zao foana nanomboka tamin'ny faraparany taona teo a na mihevina eto potonoroko ary ianao a voninahitra ho an' Jesosy fa tsy mitovy ohatry ny taloha tsony raha nony amin'izay fanasitranana voaraiko zay dia nandray ny fanapa-kevitra hoe anompo anao hatramin'ny farany atompo mamereo marika nefa nisy fotoana ohatry mbola narary tsy nety sitrany fa efa tao anatin'ny folo hoe anompo anao a foana alohan'ny toriteny a aloha sitsy kely lalay izy aloha ny d'accord miaraka amiko hoe raha vao tsy betsaka ny tany dia atomboka ny toriteny dia tonga dia raha amin'ny heriny asana zara hoe ay alefaso fa betsaka ke no ny amin'ny fangataha maro aizany tehake Easy mama tiai. Easy mama tiai sananjo, mama tiai sananjo, Jehovah Jireh. Mana sitranai ramaraj, jase jamaraj. Jehovah Rafa, Jehovah Rafa. Yes. Easy timandau amit, nyara kami kufona, Jehovah Shammah. Ramatau change manume, fiadana na wale, Jehovah Shalom. Vete que easy mama tiai sananjo. Easy mama tiai sananjo, mama tiai sananjo, Jehovah Jireh. Mana sitana ramaraj, jase jamaraj, Jehovah Rafa. Easy timandau amit, miaraka que o for, Jehovah Shammah. Ramatau chade manume, fiadana na wale, Jehovah Shalom. Serejai like the awam now. Serejai like the awam now. Awam now.
mama tsy aisanandro izy mamatsiahy isanandro mamatsiahy isanandro Jehovah Jireh mpanasitranahy manasitranahy ramarary raha sendra marary Jehovah Shammah izy tsy mandrawa mihitsy miaraka mikofona Jehovah Shammah na matahotra dia manome fiadanana ho ahy Jehovah Shammah zay rehetra ilaiko tompo zay rehetra ilaiko dia ao aminao ao aminao ao aminao zay rehetra ilaiko dia ao aminao zay rehetra ilaiko dia ao aminao Tsikirosoa amin'ny afatra no manin'Andriamanitra ho amin'ny latabatra amin'ity ity nampitondraina lohateny hoe ao amin'ny communion tsara fiafara. Ny communion ry havana dia manomana ny farany ary miantoka ny farany. Koa ninninona mety ho farany eo amin'ny fiainanao dia afaka miditra tsehatra ny fiombonanao amin'Andriamanitra atonga an'izay faran'izay ho tsara. Fakitsika ny jaona toko fahenina andiny faefatra amin'ny dimapolo. Jaona 6:54 anomboantsika azy amin'ny aran'ny tompo manao hoe zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Mampahery isan'andro ny fandraisana rehefa hohaninao isan'andro, marin'izay. Fa ny fampidiran'Andriamanitra ny tenany sy ny rahany ao anatinao dia tonga ny nofon' Jesosy sy ny rahan' Jesosy ho singa hiaingany fanamasina any amin'ny farany ahafahana manangana anao amina vatana vaovao tsy miainga amin'ny vovoka tahaka ny vatany Adama fa miainga amin'ny nofo sy rana, mofo sy ny ranom-boaloboka aty amin'ny Jesosy sy ao amin'ny Jesosy. Inona ny dosie tokony ho ataoko? Hiatrehako ny farany. Dia mila mitondra zavatra tsika hoe dia mila mahavita zavatra tsika hoe. Ny anaran'i Jesosy miara-mamaky tsika raha mety. Isa 2:3 efa niady tsara na tanteraka ny fihazakazahana ny tahirin'ny finoana.
Zavatra telo no napetraka Andriamanitra tao am-pompoly rehefa namarana ny fivahinianany teto ambony tany izy ka nijoro vavolombelona. Tsy hoe vita fotsiny le séjour fa vita avy daholy zay rehetra nandrasan'Andriamanitra. Ianao zany tsy tokony isaina fotsiny hoe hiatrika amin'ny farany, fa tokony isaina ianao hoe inona ny tian'Andriamanitra ho vitaiko hiatrehako an'le farany. Tena kaikinao misy zavatra mila vitainao hoe ho an'le farany hoe. Zavatra anankitelo ny voalazan'ny fanamasina nasainy ny sorata amin'ny Paoly, satria Paoly tamin'io efa vita daholo ny zavatra rehetra izay nasain'Andriamanitra natrehany. Araka ny filazan'ny histoire biblika dia izy andeha ho faty no nanoratra ary nampanoratra hoe tsisy tokony hanahiko ny amin'ny mandrakizay satria vita avokoa zay tokony nataoko teto ambony tany. Zany ry havana ny fitsarana anisan'ny tsara indrindra ialana eto ambony tany. Tsy tahaka le fitsaran'le jiolà izay nifona sy mibebaka tokoa teo anilan'i Jesosy, fa tsy nahatanteraka na nahavita izay mety ho programa ny ilan'Andriamanitra azy. Tena voavonjy izy tsy mandà, fa ianao tsy le jiolà eo anilany tsy manam-potoana intsony hijoro amin'izay antom-pisina, fa nataon'Andriamanitra velonaina soamantsara sy misaina manomana fa matoa natao nisy ianao dia misy programa ilana ianao. Tena kaikinao matoa misy ianao hoe dia misy programa ho anao hoe. Amen. Ady tsara fiazakazahana dia fitehirizana finoana. Ndao iara-merina an'izay tsika isa roa telo. Ady tsara fiazakazahana fitehirizana finoana. Inona ny ady tsara? Timoty 2:9-12. Inona ny ady tsara? Timoty 2:9-12. Matoa Andriamanitra miteny hoe ny ady tsara dia na ny zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Zay no antony fandraisana. Jaona 1:7-10 avy hatrany dia hiditra any amin'ny pratika tsika. Zao ny voalazan'ny Jaona 1:7-10 amin'ny anaran'ny Tompo. Izay rehetra mankahala ny rahalany dia mpamon'olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamon'olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Inona zany le ady? Tsy ianao miady aman'olona, fa ianao miady amin'ny tenanao mba tsy hankahala olona. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Averiko, le ady tsy ianao mankahala miady aman'olona, fa ianao miady amin'ny tenanao mba tsy hankahala n'izaniza. Filazana manjo. Sitraky ny ray ny antso azy. Izy amin'io ny anjery atao mitatatra fa mamo. Tena mitsotra fa tsy sitraky ny ray. Matana overdose na roro, tena tsy sitraky ny ray ireny. Tsy afaka hiteny an'izany ao rehefa tonga any amin'le fianakaviana hoe tonga eto ampahery amin'ny pasteur sitraky ny ray, tsy afaka miteny an'izany. Eto no afaka manazava aminareo hoe misy zavatra mila discernir fa tsy izay tiantsika no ataontsika. Misy fenitra ny fanarahana an'Andriamanitra. Fa iza ny olona afaka miteny fa niady tsara izy. Reo olona izay tsy niady aman'olona. Ka raha misy olona zany manoratra an'izay nefa piady atsena be izy, dia tsy ady tsara ny ediny, ady ratsy. Anankiray ihany ny ady tsara, ianao miady amin'ny tenanao mba tsy hankahala. Tsy sirika hanamarinan'Andriamanitra fa tafankahala ianao noho ny amin'ny antony anankiray izay everinao fa mampitombona ny fankahalanao. Tsisy fankahalana mitombona izany eo anatren'Andriamanitra. Miedianao ny ady tsara ny finoana, miediva amin'ny tenanao, okizay ny fankahalana. Manana mandrakizay ho atrehantsika, ary anisan'ny dossier savaina eo amin'ny fiampitanany amin'ny mandrakizay dia ny vizahany tsy mankahala. Tena kaikinao,
tsy mety ny mankahala hoe tsy mety amin'ny fiainana mandrakizay ny mankahala hoe ozy izy John fa ny mpankahala ozy izy dia mamon'olona ary tsy misy mpamon'olona ka manana fiainana mitoetra ao aminy. Tsy manana fiainana mandrakizay zay mihitsiny, tsy mba misy mpamon'olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Ireny mpamon'olona mivoaka amin'ny Facebook sy gazety sy vaovao ireny zany, tokony hanana alahelo an'ireny ianao satria tsy mahafantatra ireny olo ireny fa tsy manana fiainana mandrakizay izy. Ary sanatriany amin'izay toerana liany ao aorianan'izay tsy tonga saina izy dia tsy mila faminaniana ho aiza ny efarany, fa ny olona tsy manana fiainana mandrakizay tsy mandeha any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fonja ve? Vetivety zany. Ary ny fijaliana ho ny fonja eto Madagasikara mbola tsisy dikany, manoloana ny fijaliana ny fonja mandrakizay any amin'ny elo. Tsy mahazo mankahala ianao. Ajanony zao maraina zao ny fankahalana. Fa ianao io zany ke tsy mahafantatra fa efa manomboka mampiditra fiainana mandrakizay dia mamoaka fiainana mandrakizay indray ianao avy eo amin'ny fankahalana. Zay ampidirina dia avoakanao, zay ampidirina dia avoakanao. Efa ny programan'Andriamanitra zay ampidirina dia tokony tafatoetra ao anatinao ary azoninao. Ozy izy Paoly, azony. Tsy Andriamanitra ny miazona an'ilay izy ao anatinao, fa ianao amin'ny fanapahan-kevitra ny miazona an'ilay izy satria ianao no mideside misy zavatra manafitoana ity, za tsy ankahala. Voatazona ny fiainana mandrakizay. Ty misy olona manao maso rena, za tsy ankahala, voazona ny fiainana mandrakizay. Ty misy olona efa hatramin'ny tany amin'ny lasako tany aloha tany nandratra foana, mbola io tonga avy andry izy mbola handratra indray, za tsy ankahala azy, voazona ny fiainana mandrakizay. Inona no nampian'Andriamanitra antsika ao anatin'izany? Ny fahafantaranao zany fa tsy tokony hankahala ianao, manampy be zay. Ny fahafantaranao ihany koa fa raha vao mankahala ianao dia mamono. Tena kikinao ny mpankahala mamono hoe. Avy ireny farany, ny mpankahala hoe mamono. Zao zany mahafaty zany ny fankahalana. Mihaino tsara tsika. Raha mahafaty ny fankahalana aza mijanona elo eo. Ke fantatra fa mahafaty lisika. Mamela eloka. Miana fitiavana. Miana fitiavana agape. Fantaro fa ny fitiavana agape dia nasehon'Andriamanitra fa fony mbola mpanoty ianao dia efa maty hamonjy ianao Kristy. Ny niantonan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tsy nasiany condition. Tsy niteny izy hoe miantona ho anao fa tsy maintsy mananina ianao raha miova ianao dia miantona ho anao raha zay ny nataony dia tsy niantona ho antsika izy. Fa vokatry ny nanekeny an'izay lalan'izay na tonga antsika nanana fanantenana fa afaka hiova satria nafahantsika tamin'ny fahotana. Timoty 2:7 naran'i Jesosy. Timoty 2:1 2:12. Avy ireny hoe ao amin'ny communion tsara fiafara hoe. Ataovy mafimafy kokoa isa roa telo. Ao amin'ny communion tsara fiafara. Masoitehaka mafy tsara ao amin'ny tompo. Marina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zao voalaza n'ilay teny. Zao didy zao no omeko anao ry Timoty zanako. Araka ireo faminaniana natao tamin'ny fahininy aminao ireo, dia le faminaniana no fitaovam-piadiana entinao miady ny ady tsara. Arma ny faminaniana, fitaovam-piadiana. Raha mareo marika nefa ianao ny lojika ao anatin'ny olona dia zao. Ry misy faminaniana dia miady ianio tsara, miady mba ho tanteraka ilay faminaniana. Taovy maheno tsara ianao ne. Zavatra tany Paoly nefa niadinao, miady ianao mba tsy hankahala. Zany hoe tsy ilay faminaniana zany nijerevanao fa ianao no tokony tsy mankahala, ary ilay faminaniana ampiasainao ao anatin'ilay ady mba andresenao. Tsy ary zany ilay faminaniana fa miaraka aminao androany. Tsy objectif ilay faminaniana fa moyen omenanao ahafahanao miady. Ianao zany mba hahatonga anao tsy hankahala dia tsarovo ny faminaniana izay nomen'Andriamanitra anao andrafitra ny hoavinao. Raso vetivety.
teny ilaina ny faminaniana. Ampiasaina anaty ady ny faminaniana. Rehefa renao zany fa ohatry ny anaty ady ianao dia natao ampiasaina anaty ady andresena le faminaniana, fa tsy hoe ianao no mandresy amin'ny herin'ny tenanao mba hahita le faminaniana hitranga. Ampatsivy ny tenanao fa nahazo faminaniana avy amin'Andriamanitra ianao hoe zao no tenen'Andriamanitra momba no aviko, dia ho hitanao fa tsy hankala olona ianao. Tesaloniana voalohany toko 5:20 hozy izy ny Baiboly aminaran'i Jesosy, aza manao tsinitsinona ny faminaniana. Aza manamaivana ny faminaniana fa ireny ny fitaovam-piadina nomen'Andriamanitra ahafahanao miady ny ady tsara. Natao ho tsarony ireny teny faminaniana ireny mba ahafahanao miady amin'ny tenanao, tsy hankalanao ny hafa, dia izay no atao hoe mandresy ianao. Le définition le mandresy mihitsy zany redéfinisen'Andriamanitra hoe tandremo fa le mandresy tsy hoe ianao mandresy dia resy le olona miady aminao. Tsy victoire raha resy ny mpanenjika anao, fa victoire raha tsy mankahala an'le nanenjika anao ianao. Tena kaikinao le définition victoire mihitsy ny miova hoe avereno, le famaritana ny fandresena mihitsy miova hoe avereno, faly Andriamanitra hoe raha tsy mankahala olona ianao hoe zany ny fandresena hoe suteka mafy tsara ho an'ny tompo. Inona le voalohany teo? Ady tsara. Rehefa miady tsara ianao dia miazona fiainana. Ahoana ny fiazona fiainana mandrakizay? Tsy mankahala avereno, tsy mankahala. Zay zany ny point voalohany, tsy mankahala fotsiny dia manana dossier iray zay. Zaza mahita rehefa tonga zany no farany dia misy anjely. Atao avy tanana daholo tsy mankahala savaina. Dia ny amatarina zay mitondra sarin'olona be dia be ny anjely. Ahoana ianao amin'ity olona ity? Raha zay ianao miomana tsara mba tsy ho taitaitra, satria fitsoranao melona anatin'ny fonao dia olona mamela helika ianao miandry ny fiepitahanao any amin'ny mandrakizay izay nirayiraitsika teo. Mahery fo zany no tiako andray, eny tokoa fa mahery fo avy namela helika fa tsy mahery fo mpankala. Ny olona mpankala zany tsy mahery fo, malemy fo. Ny mahery ve mavita mamela, ny ambony ve mavita mamela. Faharoa, azakazaka. Efa ela mba nangataka tamin'ny tompo fa ino ty azakazaka ty, dia izay le hoe ara-potoana le izy omeny. Raha zay ianao tsy miala fa misy zavatra omeny eny an-dalana, raha mbola eo ianao. Tena mijoro avolombeleto fa raha mbola eo ianao dia omeny eny an-dalana le izy. Inona natao fiazakazahana? Mino fa hazava amintsika tia mba hatonga antsika afaka hiteny hoe nahatanteraka fiazakazahana, tena mbola eny an-dalam-piazakazahana. Ohatry mbola tsy nanomboka ny azakazaka zany, ohatry ny enjera tamin'ny fiazakazahako. Ho fantatra amin'izay za hoe zay le fiazakazahana. Fa Paoly io tena ni-insiste, misy io fiazakazahana io ao amin'ny Kristy, ary ny olona hiampitany mandrakizay dia olona navita an'ilay fiazakazahana. Dikan'izay raha tsy navita an'ilay izy zany ianao dia misy dossier incomplet hiampitana indray any amin'ny mandrakizay. Inona le fiazakazahana? Asan'apôstôly toko 5:5-10. Io le fiazakazahana napetraka tamin'ny Paoly. Ary mino fa misy zavatra hosokafan'Andriamanitra amin'ity tolakandro ity indray ao am-pontsika tsirairay avy izay manaraka eto mba horenao ny anjara fiazakazahana miandry ianao. Tena kaikinao misy anjara fiazakazahana ho anao io hoe niza ianao io hoe dia misy anjara fiazakazahana ho anao hoe. Ny anaran'ny tompo mandehana mantsany resaka tamin'izy Jesosy tamin'ity, resaka tamin'ny Ananiasy, resaka momba n'izy Jesosy teto, momba ny Paoly. Rehefa avy nitarapoka teny ambony soavaly izy teny amin'ny lalan'ny Damaskosy, dia izao no tenen'i Jesosy: i Ananiasy, makanesa ny Saoly mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa toro voalohany sy ny mpanjaka toro faharoa ary ny zanak'Israely toro fahatelo. Raha vitan'ireo 1, 2, 3 toro ireo dia vita ny fiazakazahany.
tsy mahenteaka ao an'Andriamanitra. Gentlisy fantatsika loatra amin'ny vavolombelona ny Jeromy-Paoly fô izy zava-miafina ozy izy le hoe Kristy tonga monjy ny gentlisy. Hainareo na tonga izay efa niteny Jesosy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Ny jiosy dia zatra niavaka. Misy mahatsara an'le hoe fantatrao fa miavaka ianao, fa misy inconvénient raha ohatra ka mieritreritra ianao fa miavaka amin'ny mpanota ianao, dia reny mpanota reny tsy natao hitovy aminao. Aretina sy fahadalana raha zay no anatinao. Satria ny ao am-pony Jesosy iny mpanota mety iny mpanota tsy mampiteherika anao iny mampitodika an'Andriamanitra. Averiko. Iny mpanota mampivingivina anao hoe reny. Tsy Andriamanitra azo atao an'izany izy fa reny tiako iray latabatra aminao koa. Ao amin'ny trampokon'olona fa indrindra rehefa ho avy amin'ny fanjakako. Tsy nino ny apôstôly satria zao no tenenin Jesosy tamin'izany. Aza mitoria ozy izy amin'ny ondro veriny Israely. Ozy izy Jesosy azafady. Zaho ozy izy tsy nirahana afa-tsy amin'ny ondro veriny Israely. Tsy fantatry ny mpianatra fa nandritra le 3 taona ny voafetra ho an'ny ondro veriny Israely le fanompoana taon'i Jesosy, mise concentré ao amin'ny jiosy aloha Jesosy. Ny antony rehefa mandany jiosy vao ampidirina ny gentilisa. Misy programma sy planina mipetrapetraka ao ambadika izay. Fa tsy midika izany hoe vita amin'ny famonjena dia tsy mahazo mivoaka amin'ny jiosy ny famonjena, na dia avy amin'ny jiosy aza ny famonjena. Satria ny ao am-pony Jesosy tia hamonjy Romanina izy. Rehefa naseho an'izany tonga le kapiteny Romanina marary ny zanakana to dia nalahelo Jesosy. Ty izao tsy tokony zanany fotsiny sotranina fa tokony fanahy mihitsy nyvonjena. Fa mbola tsy izao aloha fa miandro ny fotoanandry Paoly. Jesosy tsy niteny hoe andraso hoe Paoly fata fa tsy maintsy ho tonga Paoly. Tsy niandry amin'ny Paoly izy fa Paoly niandry azy. Jaona toko faefatra indray samaritana vehivavy avereny hoe gentilisa. Tonga avany nalahelo Jesosy. Ty vehivavy ty manana problème na affection, manana fongeza be izy dia atonina lehilahy enina ny eo am-pony. Nefa mijaly izy. Dikan'izay tsy bonheur zany le izy. Tsy lalana le izy satria namoron'Andriamanitra amin'ny fony Adama hifankatia amin'ny fony Eva, ary namoron'Andriamanitra amin'ny fony Eva hifankatia amin'ny fony Adama. Adam et Ève fa tsy Adam et Steve. Mazava be zany. Nizany izy hiteny an'izany. Vakio ny Baiboly. Fa strict Andriamanitra. Fa lahy sy vavy ny fototry ny tokantrano. Fa lahy sy lahy tsy mandeha io. Vavy sy vavy tsy mandeha io. Jery Jesosy. Io vehivavy io zao tamin'izy voateraka trotrony dada sy neniny. Mety nitsofony rano, nitsofony dada sy neniny ianao vehivavy tsara. Ao am-pony ray aman-dreny zany ho an'izay zanaka tsy mahafantatra an'izany hoe tia ny ray aman-dreny ianao io. Dia nitsodrano le zany izy. Anko fa reny efa ran'le raha matoa. Zay lehilahy nanambady azy dia niala. Raha indray mandeha sy indroa dia mety eo le lehilahy ny problème. Fa efa inenina kosa sao dia mba le vehivavy manana problème. Ary izay mihitsy le nitranga teto. Le vehivavy mihitsy nana problème to tsy nahatahiry tokantrano izy. Nefa io vehivavy rehefa notaniana mba te hanana famille izy, mba te hanana famille stable. Tsy hoe lehilahy be dia be ny tia no hita ao an-trano, fa mba lehilahy anankiray tia azy sy tiany. Fa tsy niaksede tamin'izay izy satria tsy vita ny herin'ny tenany. Fa nisy fotoana anankiray niona tamin'i Jesosy izy dia nidelivreny Jesosy nefa gentilisa. Nisy fotoana koa nisy kananita vehivavy anankiray mitondra ny zanany marary, gentilisa koa fansitranin Jesosy satria tao am-pony Jesosy efa nanomany Jesosy ty famonjeny ty tsy ho an'ny jiosy rery fa ho an'izao tontolo izao. Raha tsy izany mivorivory foana zareo amin'ny trampokony satria zareo ireo tsy jiosy fa malagasy. Zay mahatonga antsika le tamin'ny herinandro ambony hoe aza miziriziry amin'ny testamenta taloha fa ny testamenta taloha hoe tsy ho anao akory. Ho an'ny zanaky Abrahama. Ianao zanaky andre mitokana riva vetsenanina. Tsy Abrahama mihitsy zany. Dikan'izay tsy mamaly ianao akory ny testamenta taloha.
mba midirany amin'izay mamaly anao fa nisokafany Jesosy testamenta vaovao tia kapoaka amin'ny fisaorany ity raha fanekena vaovao zay latsaka famelana ny eloka mba hatonga an'ilay fanekena vaovao ho atomboka. Zay mahatonga antsika tsy mijanona na mitoetra ny amin'ny testamenta taloha fa miroso amin'ny testamenta vaovao. Nijoro Paoly tamin'ny hazakazaka, lasa izy nitety an'iny Méditerranée iray manontolo iny, manerana Méditerranée iny. Tany amin'izay nalehany, toroteny tamin'ny Gentilisy izy, gaga ny Gentilisy, niady mihitsy izy tamin'ny Gentilisy. Grika, Macédoniana, PDP, fa tena nitoriany, Jesosy Kristy, Jesosy ny tena Andriamanitra. Avy eo ny tompony lazany koa fa anisan'ny hazakazaka miandry amin'ny Paoly, dia ny mpanjaka. Oriavana, misy olona natao hiteny amin'ny mpanjaka fa tsy voatery ny olona rehetra. Paoly tao anatiny. Mba nanao recherche kely fa misy ihany ny deba mifanena tamin'ny Paoly. Chef de bande zany. Lehibe. PDP ny manam-pahefana. Gouverneur Sergio Polo, tao Pafo, asan'ny apôstôly 13. Gouverneur Galio, avy amin'ny tanàna ny Akia, asa 12. Mpanjaka Agrippa, asan'ny apôstôly 25-26. Gouverneur Félix, gouverneur tao Jode, asa 24. Gouverneur Festos, ny solon Félix, asan'ny apôstôly 25-26. Popilo, aza memena fa gouverneur zany. Zay sambory miaramila Popilo anao vao memena. Popilo dia memena tamin'izany. Mpanapaka ny nosy Melita na ny Malte amin'izao, asan'ny apôstôly 28. Tiany tena ohatrany hoe mahavaky fo kely misaina an'ilay izy. César, empereur romain, mametraka ny tena no Andriamanitra, anyrahany Jesosy amin'ny Paoly, satria tia novonjena ao anatin'ny tsy fahalalana sy ao anaty fanompontsampy. Oriavana, ny hazakazaka apetraka Andriamanitra eo aminao, dia misy karazan'olona tokony hitorianao sy hijoroanao vavolombelona fa Jesosy no Andriamanitra ary Jesosy no ilain'izay olona izay. Zay ianao vao afaka miteny hoe natateraka ny fihazakazahako, tsy mahintehaka ho an'Andriamanitra. Mahavarina fa Paoly ihany koa dia mbola nitory tamin'ny zanak'Israely satria maninona? Naiza nalehany dia mamangy sinagoga efa misy jiosy izy dia ampahafantariny ny jiosy hoe izy Jesosy. Ilay Jesosy izay nomboan'ny jiosy tany Jerosalema, izy le Mesia andrazantsika mandrakandroany. Tsy andrasana intsony le Mesia fa efa raisiny. Hitako Paoly ny teny hoe natateraka ny fihazakazahako satria izay nandrasan'Andriamanitra taminy ara-pitoriana, zany hoe ny olona siblen'Andriamanitra amin'ny fisian'i Paoly dia novitain'i Paoly. Teny akaikinao, Andriamanitra manomana olona hoe andray famonjena amin'ny alalanao hoe. Amen. Zavady. Misy olona etsao ny rahana ho any ambany tanàna. Zay moa azafady zay fiteny azy eto amintsika. Fa tsy hoe ambany le olona any, tsy le olona ny ambany fa le tanàna eny tsara. Écoute. Dia io olona io rehefa tonga any, dia tonga dia mahazo aina be ny olona any miaino azy. Misy olona indray voatendro ny olona any ambony tanàna. Dia somary spikisfiky frantsay kely reny izy. Tu vois zany le Jésus tena dia mahazo aina be ry zareo any koa. Dia io tsy fanomezantsiny hoe reny mananina reny mizay, tsy resaka zesta lisy fa resaka hazakazaka lisy fa ianao tsy mahafantatra. Oh! Wow! Tsy resaka hoe miaingitraingitra le izy. Fa resaka hazakazaka siblen'Andriamanitra, fa reny olona reny tian'Andriamanitra ho vangina. Ianao zao raha ataontsika mpanao danse classique ohatra, andeha hitory-teny mpanao rugby. Tsy haiko aloha fa ohatrany tsy hazakazaka zany satria zany andeha hitory-teny dia sao zany na ianao zany malefadefaka avy amin'le discipline ataonao. Ny tongotra mila mitsotra zany dia anany. Dia ny zareo tonga dia mele dia donadona fa hitanareo tsy mitovy. Dia izy ary ny toriteny any amin'izay karazana olona izay. Le karazana resaka dia rehefa lafatra dia mandeha lavatra ny sainao hoe manavaka avy amin'ny tsy volon-koditra no avahana fa karazan'olona zatra fotsiny amin'ny resaka environnement fotsiny. Mitambatra ho azy ny olona mitovitovy izay fotsiny le izy. Fa amin'Andriamanitra tsy izay problema fa hoe iza no afaka irahana mba hitory ny fahamarinana amin'ireo olona izay tia Jesosy hovonjen'ireo. Jesosy tsy Andriamanitra ny bourgeois.
Jesosy tsy Andriamanitra mmpanan-karena fotsiny, fa Jesosy Andriamanitra ny olona rehetra, na mahantra na salatsala, na manan-karena, na marary, na salama be, na iza niza, na malagasy pira, na metisy, na merina, na atesaka, na betsy misaraka, tiany olona rehetra Jesosy. Halleluja. Pasteur Rodolphe zao isaorana ny tompo, fa ny anazy zao a dialecte local. Dia za miezaka ihany fa tonga dia satria tsy azakazaka any le izy. Fa raha vao misy olona kosa manomboka amin'ny teniteny frantsay, mety. Tena akaikinao, vavah tsara ianao hoe dia fantaro ny azakazaka ao hoe. Ny akoho zao reko mba za reko aminareo, anisan'ny azakazako zao dia amin'ireny ankizy kely reny koa. Ankizy kely. Ohatra anao io ny ankizy kely ny anao io. Mila fantaritsika satria misy ilan'Andriamanitra anao io. Ty tonjobilité, misy olona tian'Andriamanitra averinao aminy ary zasainao ilay fitaovana. Mety toeram-piasanao amin'izao na mety toeram-piasanao taloha, mety tsy haiko hoe vaste be io ahafahan'ny fanahy masina mampiasa anao. Mety any amin'ny sport, mety any amin'ny art, mety any resaka tsy takatry ny saina io, fa rehefa manaiky fotsiny hoe tompo te hamita amin'ny fihazakazahako dia hosokafan'Andriamanitra hoe eto amin'ity karazana zakazaka tiako hanendrenanao. Le olona somary bebe fo reny ho ataoko mifanena aminao daholo satria ianao bebe fo koa nafahako. Dia manana empathie anao dia mahatsapa an'izay manjoan'ilay olona afaka ho fantsina sy fitaovana hanome toky an'ilay mpanota fa misy fanantenana ho azy. Rehefa mandray an'i Jesosy izy Kristy ao anatiny fanantenana ny voninahitra. Sarotra ho an'ny olona rasta ny andeha hitory teny amin'ny olona sola. Marina zany pasteur. Sarotra be tonga any dia hoe ahoana frère, nefa le frère rehetra tonga dia tena sola be daholo. Zay no mahatsara anao misy fotoana avelan'Andriamanitra sola mba andeha hitory teny any amin'ny sola. Amin'izay fotoana izay tsy complexé le sola hoe ianao miavaka be misy volo eo fa ry zareo no mety mahitraka ny tena fa tsy misy volo. Zay no mahatonga antsika tsy mahazo mitsaratsara, tsy mahazo miditra anatina jugement. Zay mahatonga Jesosy ny teny raha tsy te ho tsaraina, tena akaikinao possible ianao tsy mandalo fitsarana hoe rehefa tsy mitsara nizaniza hoe. Tany États-Unis nahitako an'ity témoignage ity, le ranga zany tonga dia le cuir hatrany tapidoka hatrany paladia hatramin'ny atin'akanjo. Mafana aloha zany. Dia le tena mikavy ila mikavy double, tsy midika indray zany hoe mety nikavina. Lehilahy resako. Hatreto aloha ny ato amintsika. Fa iny izy le tena le hoe le taingina le motara be reny. Fanginy Jesosy. Dia ny zavatra ataony, lasa izy mitety any États-Unis mandeha moto eraky ny arabe, dia vao misy an'ireny le motara mivangongongo le ganga be le tonga dia gangster be reny, dia mijanona eo izy dia tonga dia ahoana sy ahoana va Jesosy amin'ny fiainany tonga dia manaiky. Fa raha ianao zany miala bisy tonga avany dia za zany te hitory teninareo raha lasa ranabavy. Io zany raha lasa nabavinao to dia mitsangana daholo zareo manao zao averenkely raha lasa nabavy iny, sady arino le beksa sy le any na averenkely. Dia tanareo tena akaikinao tsy azakazaka zay zao hoe. Fa vao io olona io mitsangana nampozina tonga dia armoire glasy be tonga dia na fandehany to dia manaiky daholo. Dao sotro haniny za tsy misotro, fa menareo tsy misotro hoe misy tsara lavitra anao. Inona tsara lavitra anao io hoe raha ny Kristy ao mifandraisisaka ny sabotsy maraina. Zay mahatonga le lehilahy anankiray zay blague ty lasa le vehivavy nitaraina tany pasteur, le vadiko tena tsy mety voakasika mihitsy izy, tsy hoe maninona fa zao nefa nahita irika fa ho avy eo izy amin'ny lahady. Dia mba ataovy fomba rehetra pasteur mba handray an' Jesosy izy fa ina moa zavatra hainy sy ny zavatra tiany. Izy mpanefy vy dia anisan'ny produit mba ataony dia manamboatra fatapera. Ok, vavaka ao izy pasteur.
dia tonga ny alahady ohatr'izao dia signal ilay raha matoa hoe hainareo dika zay ny andika zay io izy nandeha nytoriteny tonga amin'izay ny révélation avy amin'ny fanamasina zao ny teneny tompo aminao indro izao mombanao mandrakariva ambara-patonga ny fatapera nyzao tolo zao taitra le ranga afaka piasa afaka piasa ny fitoejazanao Andriamanitra ikasihan'olona rehetra azonareo amin'izay ve le izy dia zao apiasa ny paseanao Andriamanitra amin'izayna olona be deaibe mbola very ohatra ny tany paseanao tamin'izany zao kosa nefa raha misy olona misotro toka eo mety misotro ianao taloha dia tsy hoe tonga eo ianao dia mody misotro miaraka aminy tsy izay le izy mijoro ianao hoe tsy misotro an'io tsony ohatra ny sotrotsika hatramin'izay fantatra daholo ny fiaingany fantatra daholo ny anarany fantatra daholo ny coupage sy ny couperie ary ny coupasisation rehetra momba ny zavatra sotrony iny fa tonga eo ianao hijoro vavolombelona hoe oreto manimby io fa ahoana mamony io azafanana mety be zao tiako tsy mety io fihinana sy mampeteny io zao manimba vavony io manimba fahasalamana io manimba cerveau io manimba ankohonana io manimba tokantrano io fa mampandakarena mpivarotra toka io zay fotsiny ialahy zany tena tsy misotro natotranyiny ary tena tsy misotrotsony ary tao anatin'ny fandraisako an' Jesosy dia reko hoe miadana sy afaka no afaka koa ane ianao io dia tsy afaka hiteny izy ianao tsy sotro satria fatany ianao fefa teo ianao nafahan'Andriamanitra mahita fa misy olona eto amarana tsara ny fivahinianany eto ambony tany tsy ianao le karazan'olona homenamenatra rentsony manoko fantatra amin'izay hoe sao dia ity zao anisan'le azakazaka tian'Andriamanitra hijoroako sy hovitaiko fa Paoly nafantatra tsara izy ankaraha vao misy resaka fotsiny hoe ianao oentina any amin'lehibe anay tonga dia amenina andao satria fantany hoe zay ndray Andriamanitra fa manokatra korsa dia vao miteny le gouvernora na patron be na mpanjaka na empereur César ve rangahy dia tafaresaka fasafasa amin'ny Paoly nitorian'i Paoly an' Jesosy oreto ny olona faran'izay masika manompo ny tenany ary mampanompo ny empira zay tarian'ny tenany mbola ny ran'Andriamanitra mpanompo mba tsy ho diso lalina ary tsy ho very fa afaka andray fanapa-kevitra hiala amin'ny zavatra diso handray zavatra marina tokoa reto fa tena tia ny olona rehetra ny Jesosynao hitantsika io maly fa tsy afaka mihazakazaka tsika raha tsy misy vision zay ny boky ny Abakoka toko 4:2 sorato ny fahitana atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana ka na mihazakazaka raha dia mahatazana an'ilay soratra dikan'izay soratra faran'izay zokony alleloia Korintianina voalohany toko 7:20 maran'i Jesosy raha zao ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto tena akaikinao rehefa mihazakazaka hoe dia tsy manao kitoto ny fahafantarako n'izany mihazakazaka zany dia misy règle sy misy discipline mazava fa tsy hoe za aza teriterena amin'ny discipline nareo fa za manana ny fomba fihazakazahako za manao kitoto misy norme le izy anisany ny mpiazakazaka tsy mahazo mierikerika fa maninona mila mifantaka mpiazakazaka ambale faso ny sainao inona mitranga raha ohatra ka olona mandeha miadana loatra ka misy vato dia tafotoana dia inona mitranga le voromahery fantatro ny eritreretinao fa matio eritreritra amin'ny sainanao raha sendra tafotoana dia maninona
na menjera raha mety tsy dia marary fa raha ianao le micross be iny misy miantso dia mbola mitodika hoe zao ahoana maka izy e zay ny ilarina fizika fa plus un corps misy vitesse dia mazamazana ny choc ka raha vao infoatsika mihazakazaka tsy mahazo mierikerika ntsony manomboka amin'ity tao mpiazakazahana tsara ty ihany koa tsy tao mpierikerihana ho anao ntsony ty taonyity fa tao mpifantohana amin'Andriamanitra sy izay hazakazaka asainy ataonao. avereny hoe tsy manao kototo hoe Isaia 40 ny 9:30 raiky amin'ny 30 40-31 minaran'i Jesosy zay miandry an'i Jehova mandroso hery elatra ny akarany tahaka ny voromahery wao hiazakazaka izy tsy ho sasatra mila miandry an'Andriamanitra ny eo anatin'ilay hazakazaka. Hébreu 12:1 minaran'i Jesosy koa amin'izany satria misy vavolombelona marobe manodidina antsika eto ny rahona aoka isika hanaisitra zay rehetra mitambesatra aoka isika hanaisitra zay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota zay malaky mahazo antsika dia aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazana filokana napetraka amin'ny lohantsika izao aiza le kitapo be amin'ny pastery Franck iny idio kely idio pastery ndia hazakazaka Andriamanitra apio amin'ity taon'izao be ty hazakazaka tsy ho sasatra tsy hoana teneny boky ny Hébreu aonao izy avelao izy esoriny esory mavesatra tena kaikinao mila esorinao mavesatra hoe tsy lasa lavitra ianao hoe raha vao misy vesatra hoe manelingelina ny vitessinao le vesatra sady mikonsome ny énergie anao avereny hoe tsy avelaka izy vesatra hoe raha vao mitady avesatra hoe dia alefako any amin'i Jesosy hoe amen. Ina le voalohany moa ady tsara ahoana moa le miady tsara mitandrina mba tsy hankahala. Ina le faharoa hazakazaka dia inona dika le hazakazaka misy karazan'olona siblen'Andriamanitra tokony hijoroanao sy torianao. Fahatelo farany dia mitahiry finoana. Ny finoana dia azo avy amin'ny teny fa mila tehirizina amin'ny fietretana madio. Ao amin'ny 9:7 amin'ny Timoty 2:1 toan'le teo toy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny tananao ny finoana sy ny fietretana tsara izay efa nariany sasany ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana. Rehefa madio eritreritra ianao dia voatahiry ny finoanao. Ary rehefa maloto eritreritra ianao dia raraka ny finoanao. Rehefa madio eritreritra ianao dia voatahiry ny finoanao. Ary rehefa maloto eritreritra ianao dia raraka ny finoanao. Zay finoana zay nefa tian'Andriamanitra ho tehirizinao amin'ilay dosie hiatrika ny mandrakizay. Ka mametraka fanontaniana olona maloto saina sa olona madio saina zany ny miampita ary? Mahery fo. Izy io mahery fo io zany olona maloto saina ve? Vao misy publication kely publication n'olona ary. Olona tsy misy ifandraisany aminao. Probleman'olona ary tokony ho entina mbavaka lasa mampaloto ny fonao hoe ohatra mandeha le publication dia hoe reny lehilahy reny dia tsy vanina fa mamitaka dia iny dia soreny ianao. Nefa ny lehilahy aminareo manaja anao. Tena aza mampidika izo andoto fietretanao. Anisan'ny dosie mila karakarainao zany rehefa hialy antsika ho any amin'ny mandrakizay. Ahoana no ahafahako manana fietretana madio? Ozy izy ny Titosy 1:5-10. Titosy 1:15 anaran'i Jesosy madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio. Miainga amin'ny karakteranao ny zavatra rehetra. Fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona. Fa ho an'ny olona tsy mino sy voaloto dia voaloto koa ny sainy sy ny fietreretany. Tena kaikinao enao mihitsy mila madio hoe
dia aloha avadika isika kely isika mihitsy ny mila madio hoe psaume 18:26 mianaran'ny tompo ny madio no isehonao fa madio. Andriamanitra dia miseho mihonore an'ilay finoana aseho amin'ny fahadiovana, fahadiovan'ny saina sy fahadiovan'ny fieritreretana. Hebreo 12:20 minaran'i Jesosy manana fo voadio. Le voalohany teo ianao mihitsy ny madio. Ty faharoa ty ny fonao mihitsy ny voadio. Ary ny fahatelo Hebreo 7:7 maika fa ny rahan'i Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanamandrak'izay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka miasa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Antsitrapo afaka manadio ny fisaintsainanao ianao mba hadio ny fieritreretanao. Rehefa renao fa maloto ny fieritreretanao avy amina fisaintsainana diso nataonao tany amin'ny passé anao, tsy ny fehezinao, dia afaka miantso ny rahan'i Jesosy ianao manadio an'ilay zavatra nampidirinao ka tsy tianao tsony. Asio tehaka mafy tsara ho an'ny rahan'i Jesosy. Raha misy olona zany tsy mahavita mitahiry ny fieritreretany madio, dia tsy afaka manoratra izy ny filazana manjo hoe nitahiry finoana. Azontsika ve zany? Ny olon'ny finoana dia olon'ny fieritreretana madio. Jauna 11:4 Savady. Fakina aminaran'i Jesosy. Tsy ho fahafatesana no anton'izany aretin'izany. Mahita zavatra pozitif ho tenenina foana ny tompo. Tsy fahafatesana no anton'izany aretin'izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Torisy Marisy Marta, amen. Maty any Lazarosiko. Jesosy tsy niteny hoe tsy ho faty izy, fa Jesosy niteny hoe tsy fahafatesana amin'ny farany. Raha zay ianao miomana tsara ny fitondran'Andriamanitra fa mizavatra tsy takatry ny saina izay, fa rehefa izy kosa aloha mitondra, fongariny eo le maty. Efa feno bandy miaraka amin'le lamba mena ny vidiana tereny osopatrana amin'ny anaran'ny fianakaviana rehetra ny efa fenoany iny, efa misy le tavoahangy kely eto amin'ny lohany eto. Gasy anery Lazarosy. Mbola mivoaka teo ihany. Mino aloha tsy haiko tsy haiko fa ahoana ny fomba nitongavana teo. Mino fotony misy saucisson be anankiray mitsonjoro eo amin'ny. Zay mahatonga Jesosy teny hoe fa ao aingana. Fa velona eo anatiny eo manjary sepotro le lamba indray raha ohatra ka ela be nareo mama azy. Fa ina le lesony fieritreretana madio. Marary ny Lazarosy tsy fahafatesana no antony fa izy voninahitr'Andriamanitra ambadika izay. Tonga dia mahita zavatra tsara. Tena kaikanao mianatra mahita zavatra tsara hoe. Jauna 7:7 tsy io lehilahy io nanoty. Tsy ny ray aman-dreny nanotany fa io zavatra mitranga izy jambatra any amboaka io aneo ny asany ray Andriamanitra. Tsy fanamelohana fa asan'Andriamanitra. Alleluia. Mianatra mijery zavatra tsara. Mianatra mahita qualité fa tsy mankalaza défaut. Zany fieritreretana madio averiko. Anankiroa no maritatsika fieritreretana madio ny lesona androany dia rehefa mandrosika dia misy lesona manaraka omeny tompo fa reto aloha hoano. Raiso hano. Voalohany, mianatra mahita lafy tsara. Avereny hoe mianatra mahita lafy tsara hoe. Nisy fotoana matantaran'izy ity dia hoe nisy nangalatra ny lamba niata amin'ny alina. Avereny hoe dina fieritreretana madio lasa konga nitady. Ina tiako tenenina? Misirika eo isaoran'Andriamanitra. Saotr'Andriamanitra eo misy tsy manan-kitafy any ambadika any. Sady ny fitafianao Jésus saotr'izany ireny. Fantady kosa tompo tsy navelanao ho alainy. Satria ho avy ny solony eo indray rapitso. Tsara foana ianao. Izy mamatsiahy isan'andro. Valana koa aloha alefa sy ny klera la valana be tsy tôjôbily ty tona tsisy ny valana zany tsony amin'ny anaran'i Jesosy. Zay lehilahy tonga eto pasterinjiva minimum. Zay vehivavy tonga eto ohatry ny taty vesy taty body minimum. Tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra.
na ny mpanao raharam-piangonana ry tonga tena ny vavaotsika anio fifadikana latsinainy tsisy mikaly maraina. Alléluia. Les façons que les Nathan. Zay. Pas vite, hein? 1, 2, 3, 4. Aiza le tanany. Jehovah Jireh. Misy manao a. Manasitra naramarary, nasendra marary. Asina ny masio ke? Rehefa avy eo. Ina le mahita zavatra tsara, irika. Atonga anao tsy hosorena fa hisaotra an'Andriamanitra. Tonga ao trano ianao. Masaka ve ny gisa. Ohatr'izay mihitsy ny fantany masaka ve ny gisa. Dia misy écho masaka ve ny gisa. Asika ve? Merci pasteur. Dia mifona ny ao an-trano. Fona pasteur fa maila izy. Anandrana gisa grillé antsika androany. Na ihany koa gisa fumé. Hitanareo, aza velisirika pastorenanao zany. Zany natao hoe mitahiry finoana. Fa tsy izay mitranga. Inarety ilozy ty. Inarety ilozy ty. Inarety ilozy ty. Inarety ilozy ty. Lasa. Tenena kaikinao tsy voatery ho loza lisa afaka atao fiadanana hoe. Tambavaka pasteur va tena. Mivoaka ny bulletin dia ny double. Double portion. Tsy tao an-tsainao zay? Wow. Ianao fa mitratra fa loza ve zany? Tsy loza zany. Fiadanana zany. Tonga rentrée, koropaka daholo ny ankizy vaovao rehetra. Ianao miditra avy tonga dia. Satria efa natrehanao. Tenenina akaikinao afaka hifaly ianao amin'ny zavatra rehetra hoe. Zay zao nhery taty vero. Voninahitra Andriamanitra zany fa tsisy mpanampy tao aminay. Tanatin'ilay fotoana tsisy mpanampy ny sitrana le tanana. Enoy tsara zany a. Zany hoe raha mbola atao zany le mpanampy ka tsy nahetsika le tanana dia marary tanana manana mpanampy. Allô? Ko tsy alô ve ohatra miala amin'ny mpanampy fa sitrana. Toy izay mieritreritra ianao amin'ilay planety retinao dia sady tsy miseho ny fahagaganana tsy voarainao ny fanasitranana. Miara-miasa soa io e! Zay le mitahiry finoana. Za pasteur momba ny firenena tena nitondra ambava. Miara-miasa masoa io! Passons à autre chose. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Betsaka nefa fiangonana zao bloqué any. Resaka politique po dia bloqué. Ndao tsika hivavaka. Aza mivavaka. Ho any amin'ny mandrak'izay fa nefa zany ve fo. Mba jereo e. Nefa mijery amoa ianao zany. Mba jereo e. Tsy maintsy madio fo. Tsy mahazo mankala. Ka izy ny pasteur manao zay ankala. Zay indrindra. Inona tsy ankalana azy rehetra ka manao zay zay mihitsy le izy tsy mankala azy satria izy mihitsy manao zay mampakala zay mihitsy le izy ne. Ohatra le mamela helika olona mana fotoana. Dizika tena enao koa ve moa mamela helika olona tsy mana fotoana? Oui, tsy maintsy olona mana fotoana na vela heliko. Fa aza ampidirana anatin'ny fo le izy. Vao maraina, saotra Andriamanitra. Ny vaovao dia manambara fa dia ny ho tandrivindrahona sy ora mbe tsy misy ohatr'izany ary hitsoka ny rivotra iongotra ny kirarinao ary raha zay ianao tsy zany ny vaovao inona vao maraina. Aza mihaino vaovao akory. Sokafo ny radio FM Salamo. Atao ve? Jehovah ny mpiandry a tsy hanan-javamao. Fa manina avadika eo le onde radio. Jehovah ianao no marambatiko. Vao maraina.
famonjena ianao. Ohatry za mihitsy rehefa mamaky baiboly dia alay fi. Jehovah no aram-batoko, fiarovana. Aiza hoe zay misy an'ilay salama hoe tsisy vola fa avonjy hoe Jehovah. Avy eo fanamasiny hitarika anao. Asika ve le izy? Vaky fotsiny le izy. Jehovah, ianao ny famonjeko. Ianao no heriko. Tsinitsinina ny aniako raha tsy eo ianao. Ary tsy matahotra na inona amin'izay atrehako satria miaraka amiko ianao. Vao manomboka matinay io ny olona rehetra ny zavatra ianao hiakatra vidim-bary. Ary tena tonga dia vidim-bary tsy laitra anao. Tsy nambary tsony ianao. Zany no vaovao henonao. Za aloha tena tsotra, za tsy henao zany za tsy heno. Tsy haiko ianao. Eno sa tsy heno? Eno izay tenen'Andriamanitra. Ry zanako, tia ny vaovao anao avy aty an-danitra. Ty taona ty, taona tsara indrindra. Le réaction-nao kosa raha tena tsy mandeha amin'ny laony mihitsy ny ty taona 2024 ty zanako, ty ny taona tsara indrindra ho anao. Vao maray zany mbola tsy aiza atreha ny asa, vola tsy miditra ny ankizy, zay atrehanao, fa tsara aloha izy Andriamanitra vao maray na rangaha. Amin'ity taona ty ho afatrosa, zay be trosa. Oza misy miteny, za tsisy trosa, za tsy orako. Miora ho an'ny hafa. Amin'ity taona ty ny mpiasa azo fileovana. Vitsy dia misy miantso, orianina to dia baton seza dia ananina le ato dia zay rehefa avy zany dia aza taitra fefanteny Andriamanitra marina iny. Aza mandoto fieritreretana. Faharoa, mahay za mijery qualité-na olona fa aza mankalaza défaut. Na miresaka amin'ny zanakao ianao ohatra, dia raha misy zavatra hitsina dia tandremo sao dia ny défaut ny teneninao foana eo, fa manana ny qualité koa io olona eo. Tokony hapatsiahivinao ny tenanao sy hapatsiahivinao azy, encouragena azy. Zao malala, marina fa mandolo sakafo foana ianao. Fa isorako an'Andriamanitra fa mamorona recette vaovao foanao ambadiky le sakafo may. Tsy ao aminay zany mba va exemple omeko. Tsy ao aminay zany. Fa raha misy gidragidra ao aminay hoe misira ohatra, tsy ampy sira, dia ilay natao maka sira dia ampianako izy. Tsy maka L, maka S sira. Ary ahoana indray ohatra hoe be sira be, tapoana ranoko. Tsy azoko ianao. Aza aloha ny ao aminay tsisy be sira be le gâteau, tapoana rano. Alleloia. Amin'izay ndray tsy mila misotro kafe fa anatin'ilay rano kafe ty dia vita. Tena akaikinao tsy voatery sorena hoe. Avy reny zay tsy voatery sorena ne ianao io hoe. Afaka mifalifaly foana ianao io hoe. Dia rehefa miresaka dia miresaka qualité. Fa ny défaut lasa critique mampamaina ny ao an-trano. Raha vao critique lava ny enareo ao an-trano, nareo aty anana, nareo aty anana, nareo le fizy ao amin'io nareo ato ohatran'ny tsy vavaka miaraka amiko any an-trano tokon'olona mihitsy. Dia zay efa manao confession négative ianao. Nefa le olona mety efa manao effort mba mety une fois par mois efa mba mezaka miaraka aminao ato izy, ohatra zany. Dia mahitany le mba effort ataony mba makato izy une fois par mois, fa tsy le ambiny be dia be mampasorena anao. Timoty faharoa toko voalohany 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra zay tompoko araka ny nataony razako tamin'ny fieritretana madio. Andriamanitra ny tompoiko tamin'ny fieritretana madio. Misy ifandraisany amin'ny fieritretana madio ny falavrarian'ny fanompona. Mihaino tsara daholo izay manana anjara fanompona rehetra. Hébreux 9:14.
levakitsika teo raha an Jesosy manadio ny fieritrretana ho afaka amin'ny asa maty mba anomponareo an'Andriamanitra velona. Zao zany raha anompo ihany ka anompo tsara dia tsy mety raha vao maloto saina ianao no mandeha manompo. Io maty ny asa fanomponao raha vao maloto ny sainao. Fa mila madio fieritrretana ianao manao fanomponao an'Andriamanitra amin'izay falifaly ianao amin'ny zavatra mitranga tsy mitsaratsara olona na iza tsy manameloka na iza fa mpifandray amin'Andriamanitra. Tompo eto ny azakazaka sainao ataoko efako pifalina sy ampitiavana zany. Tsy mandefa lavitra ny saiko any amin'izay tsy tokony ampandehanan'ny saiko. Asa 20:19 naran Jesosy dia nanompoky ny tompo tamin'ny fanetretena rehetra sy ny ranomaso, nanompoky ny tompo tamin'ny fakapanazy izay nanjoa tamin'ny fanotrehan'ny Jiosy. Ny fanompona dia hozy izy Paoly manetry tena satria miankina amin'Andriamanitra, tsy mitonona ho solon'Andriamanitra misarotra voninahitra. Inona le ranomaso? Tsy hoe mitomany fa tsy voatendry toriteny. Na hoe mitomany fa efa ela fa mbola tsy nazo micro. Asio micro anankiray tsisy fil ho anazy zafatoko dia amin'izay tsy mitomany. Halleloia. Ny fomba fiatrenan'le fanompona misy ranomaso satria malahelo fanahy ianao ary mitomany ianao maniry toetra amboarina. Dia riny ao anaty fieritrretana madio no anekena ny fanompona iny. Fanomponao amin'ny lafiny hoe fandresena fakapanahy, zay atrehanao sy ijoroanao, resenao dia mila fieritrretana madio ianao mba hahefa an'izay fanompona izay. Dikan'izay tsy tanteraka amin'ny fanompona raha tsy madio eritreritra. Aza manao fanompona miaraka amin'ny saina maloto. To dia hita be. Ohatra fotsiny eto ampitony eto hoe ry havana malala ao amin'ny tompo sy izay sasany manatrika eto to dia maraka do nompino izy le sasany petrapetraka tsy iza zao le sasany io le sasany tsisy hoe sasany ato azotsika ve zany na ohatra hoe mihira dia le hoe tenenino akaikinao dia fananinao tsy mitodika nefa dia any amin'le tsisy olona ianao no mitodika toy ny olona hoe izy mama tsy aisany io ataova izay mihitsy tena akaikinao raha tianao tanteraka amin'ny fanompona hoe madio saina, madio eritreritra hoe. Avy ary fara madio saina, madio eritreritra hoe. Amen. Alleluia. Tatsika hitsangana. Ametraka ny fanomanantsika ny zany hoe tsara fiafara zany. Anankitelo le izy, inona le voalohany? Tsy mankahala. Inona le faharoa? Misy olona tokony hitoriana. Ary le fahatelo, madio saina sy eritreritra. Ao foana tananao, misaotra ray aminaran Jesosy. Misy fahafenona tianao hiainanay. Misy fahalavorana sy fahatanterahana tianao hiainanay. Misaotra ny amin'ny latabatra mivelatra indray androany ho any zanakao rehetra. Misaotra fa ny communion dia mahatonga anay ho tsara fiafara satria anangana nay any amin'ny farany ianao. Ary ny zavatra hoentina eo am-panangananao anay nefa nipetraka ao fa tena ho atsanganao tokoa zany zay mba toa ampiomaninao. Ary misaotra fa miplanifie ny fanangananao anay ianao. Manaitra ianao hoe izahay reto dia tokony hiady tsara. Tsy tokony ho karazan'olona mpankahala. Ifonana aminao Jesosy fa misy taona mitsiparitra kely indray le fankahalana dia miady resy ao anatin'ilay ady tsara zay. Fandroa maraina mitsangana vaovao, manomboka vaovao. Ary tonga saina miaraka amin'ny révélation izay nomenao fa ny natiranao efa nanovanay dia tonga anay ho karazan'olona tsy mahay mankahala nizaniza intsony. Na ny ao an-trano, na ny any am-pianarana, na ny any am-piasana, na ny mpitondra firenena, na ny asa fanompona sy ny fiangonana. Fa tsy sitrakao ankahala ny olonao. Misaotra ny amin'ny famindram-ponao androany. Misaotra ny koa fa misy karazana azakazaka tianao hovitainay. Traindray nefa negligenay le fiazakazahana. Nomenao le modely fa ianao Jesosy nijoro teo amin'izay nanirahananao. Paoly ihany koa ary manomboka amin'ity taon'ity dia izay reto ihany koa. Any amin'izay anirahanao, any amin'izay mety tsy ho takatry ny sainay dia hampiasa ny tsiraray avy ianao hatonga an'ireo olona ireo ho voavonjy. Naniraka amin'ny Paoly ianao ho any amin'ny Romanina satria nanana nationalité romaine ihany koa izy. Izay le hoe miara-miasa aso. Ary farany tompo dia tianao izay ho karazan'olona madio saina, madio eritreritra. Fa izany no hitehirizana amin'ny finoana sy hatateraka amin'ny fanompona. Fona aminao izay fa misy taona ratsy saina, maloto eritreritra, saina diso,
dia manapoizy tena satria izay aina avy eo tsy mahazo aina tratra ny fahamainana ny tolana. Androany kosa dia miantso ny rahanao zay Jesosy ilay hosotrono fa afaka to dia manadio ny fietretanay atonga ny hanomboka vaovao karazan'olona mahay misafidy hijery ny lafi tsara miaraka aminao araka amin'ny modely izay napetraka ao. Afaka hijery olona eo amin'ny kaliteany fa tsy eo amin'ny defaut-any. Matsiaro ny zavatra nytenena momba ilay kapiteny Romanina, tsy ilay mampa-Romanina mpanompo sampy azy no tendeninao fa ilay finoana lehibe nananany. Mila mianatra an'izany zay. Misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny ala izay namadina azy ny tompona andray mofo dia nitsofony rano ilay mofo. Tsofona rano iny mofo eny ampelantananao eny hitondra fiainana, hery, tanjaka, fahasalamana, fijoroana, fiainan'Andriamanitra hiditra ao anatinao. Miaisitra ny tahotra, miaisitra ny aretina, miala ny ororo, miala ny fisalasalana, ho tafatoetra ny finoana, ho tahin'Andriamanitra inao amin'ny alalan'iny mofo izay hohaninao iny izay nofon'i Jesosy. Dia iny tompo, mofoko izay nivakiana ho anareo. Izao natao fahatsiarovana. Misaora azy. Misaotranao zany amin'ny fanoloranao ny tenanao anay Jesosy. Nofinao vaky ho anay. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra vohomanao anay efa atao anatinay. Misaotra ny amin'ny fandraisana androany mianaran'i Jesosy. Amen. Raisiny tompony kapoaka isy rano mboloboka. Dia izao ny teneniny. Tiany kapoaka amin'ny fisaorana. Ilay raha fanekena vaovao izay nalatsaka ho famelana ny heloky ny maro. Atonga anao ho tonga olo-pisaorana. Amen. Atonga anao karazan'olona hiaina ny testameta vaovao ary atonga anao handray ny famelan-keloka ahafahanao mamela ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononako amin'ity fivorintsika ity fa voavela ny heloko ao ary voasarina ny fahotanao. Iainga vaovao ianao manomboka androany. Iainga miaraka amin'ny fahadiovana nanadiovan'ny tompo anao ny famondram-pony sy ny fahasoavany. Misaora azy. Avaovao ny tanao dia isaory Andriamanitra fa isan'izay ndray latabatra taminy ianao. Isaory azy fa miova manomboka eto ny comportement tsy ilay mpankahala reny intsony satria fantatrao fa ny mpankahala dia mamono ary tsy misy fiainana tafatoetra ao aminy. Manimba ny fandraisana ny raisinao teto ilay fankahalana. Afoezo ny fankahalana. Tsy mahasoa anao ny fankahalana. Diovy ny fonao dia mamela heloka fa nandray famelan-keloka gratuit ianao teo. Fantaro ny azakazaka izay ilan'ny tompo anao sy any andren'ny tompo anao. Misy karazan'olona any ambadimbadika any. Tian'Andriamanitra ho vonjena sy ho vangina amin'ny alalanao. Ary mangata amin'Andriamanitra mbo karazan'olona ianao mahay mitahiry ny fahadiovan'ny fieritreretanao amin'izay rehetra ataonao, amin'izay rehetra lehanao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ovainao ny zavatra rehetra. Avaozinao ny zavatra rehetra. Tianao izay hiainga miaraka aminao ary tianao izay hanomana ny farany miaraka aminao. Ho tsara fiafara tokoa izay. Fa raha ireo ny tandremanay dia ho tsara fiafara izay rehefa tonga ianao hakanay. Ary mialohan'izay ho tsara fiafara izay amin'izay rehetra trehanay. Ho tsara fiafara izay amin'ity week-end ity. Ho tsara fiafara ity journée ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tsara fiafara ity mois de janvier ity amin'ny anaran'i Jesosy. Anomboka fifadikantsika amin'ny latsinainy dia ho tsara fiafara io fifadikaniny eo. Ho tsara fiafarantsika amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Io dossier karakarainao io ho tsara fiafara io amin'ny anaran'i Jesosy. Io zavatra atomboko io ho tsara fiafara io amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'izay mianatra raisy izao teny izao ho tsara fiafara ianao anatin'io fianarana io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ho an'izay amperinasy ho tsara fiafara io asanao io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Namasa sy Manankery avy Nazareta. Avaofo antanao dia isaory Andriamanitra ankasitrao amin'ny fonao manontolo. Saotra betsaka Jesosy, Andriamanitra ianao, mahatoky ianao, tompo ianao, tompo tsara ianao, mpanjaka ianao. Voninahitra dia ho anao rery ihany mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen dia amen. Tiaka mafintsika ho an'ny tompo mahazo toerana vetivety dia hanao ny vaovao ny pastera voatendry supérieur analakely manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sasany maraina dia tongava sekoly famana olana, sekoly fanasitranana ary sekoly fitaim-panasy fanambiana toetra ho an'ny tsirairay sy ny sambatan'olona amin'ny zoma amin'ny 4 eto amin'ny tranopokon'olona analakely zoma fanotronana ary amin'ny sabotsy amin'ny heriny androany dia fitoam-pandraisana ohatry ny androany aza-dinoana fa isaky ny asabotsy ao aorianan'ny fotoana maraina dia misy fivorian'ny tanora rehefa avy eo zany dia mijanona daholo ny tanora rehetrarehetra ndaontsika hifampitaiza araka ny soratra masina hoy izy voalaza ny soratra masina hoe inona ny rovan'ny zatovo ny lalaka le antsio voaloto dia
dia tokana mivaliny a fitandremana mifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra dia ao anatin'izany a misy partage a misy témoignage a misy fampianarana misy fampomezana misy hirahira misy mozika mahafinaritra be io fotoana io zay angamany radio a FM 90.8 FM 90.8 a eto Antananarivo misy a any Majunga misy a any Tsirabe misy a dia enoy a fa mandeha tsy tapaka ny page FB hvkl-mission events dia mandeha ao en direct io zao mandeha ao amin'ny page FB io a dia mandeha koa ao amin'ny YouTube tapenao a dia hvkl-mission hvkl-mission dia mandeha ao io aza dinona ny fotoanantsika rariva any France ao a Bagneux 92-220 ao a Bagneux manomboka amin'ny 13h30 ora any France izy io a fa mandeha direct ao amin'ny page FB sy ao amin'ny YouTube ihany koa alleluia misaotra an' Jesosy faly be fa be da be ny olona tonga eto a mino fa be da be ny vokatra izay mivoaka eto amin'ny anaran'i Jesosy amen amen dia aza dinona mitondram-bavaka amin'ny fotoana rehetrarehetra mahatsiaro am-bavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra mila miomana alohan'ny atrika fifadikanina amen dia raha pito zany ianao dia efa mba atao maivamaivana ny ao anatin'ny kibo mba tsy tonga dia tratrany koseka be ny latsinainy hoe tenina tonga dia mifadianina be zany ny latsinainy nefany a raha pito ianao mbola androany ianao mbola hoe mbola tonga dia cochon de lait sy dao tsika hitsangana any dao tsika hitsotra anao zao fanatitra zao ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay mamevonatra anao zahay misaotra Jesosy a taio ny tsirairay avy izay nanome sy izay tsy afaka nanome ianao mahita ny toe-pony tsirairay avy dia ianao amaly ny toe-pony tsirairay avy misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka nanolotra ho anao zay ary indreto izay miaraka manolotra an'izany ho anao taio tonga fanahin'olona marobe ho voatahiry ahatanteraka ny fiazakazahana amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy misy olona faly ve sao tehirizy foana ny fifaliana voarainy ateto androany rehefa mody ianao rehefa aveo dia tehirizy foana ny fifaliana mandra-piavin'i Jesosy ny amin'irao lanitra ndao tsika hifaly ary alleluia ataovy ambony le tany Sana, o fio é nele, Messi.
fiatenan jesosy antsika alleloia
zao no mitody amin'ny hery mbola sitsika voananedray alleloia ka le taona ane tsara kosa sahoana ianao zao rehefa mandeha misakafo ty anampy amitoejaza anampoka de ohatry izay koa bonane ava fantanao dia misaoran'Andriamanitra ankasitrahana iray anaran'i Jesosy mpitantana mpitondra mahatoky mpiandry tsara ianao saotra ny amin'ny fotoana maraina eto amin'ny fanatrehanao no misy fafikisam-pifaliana ary fafinaretana eo tany akavana mandrakizay zay rehetra naverihevitra anay ka tsy fantatray izay atao tonga hitanay zay rehefa tonga miditra eo amin'ny fanatrehanao zay saotra fa mandefa ny teninao ianao anasitrana anay ary anafaka anay amin'izay longo ny anjeranay saotra ny amin'ny fampahafantarana ny amin'izay tokony homaninay hiatrika ny farany aoka ny tsiraray avy andray fepetra